dia ivavaka arytsika amin'izao fotoana izao. Ivavakantsika tonga ny zavatra izay ataontsika eto misy vokany ngezabe amin'ny fiainantsika. Ivavaka arytsika amin'izao fotoana izao. Jesosy io misaotra anao zay. Misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao lehibe izay tsy manam-paharoa. Misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro izay mbola nomenao anay tsirairay avy reto androany. Ary misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana ity androany satria fantatray fa avy aminao izao fotoana izao. Ny zavatra fantatray Jesosy dia izao tsy mba misy kisendrasendra ao aminao. Tsisy kisendrasendra fa vitanao planina izany rehetrarehetra izany. Ka androany Jesosy dia mangataka aminao ny fanatrehanao ny zavatra ilainay eto androany. Zava-poana ny zavatra ataonay rehetra Jesosy raha tsy eto ianao. Fa irao ny fanahinao masina. Oka ny fanatrehanao eto ampovoanay eto satria ianao ny teny fa raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany fa ndreto izay Jesosy maro noho izany. Dia matoky izay Jesosy fa misy fanatrehanao izay tsy takatry ny sainay eto amin'ny fitoerana ity androany. Irao ny fanahinao masina. Za dia fitaovana fotsiny ihany. Ary za Jesosy tsy manam-pahalalana. Votsavava. Nefa kosa raha ny fanahinao masina ny teny androany dia fantatro fa nazako aza dia handray be dia be aminao. Jesosy io tsy ny mofy ihany ny velomanay fa ny teny rehetra izay alohan'ny vavan'Andriamanitra. Ka androany Jesosy dia niza eto amin'ity toerana ity. Niza ihany koa mandray an'izao fandarana izao ny tokantrano eny amin'ny toerana izay misy azy maneran-tany ihany. Dia izao Jesosy ho voky izahay. Ameny mibanga eo amin'ny fiainana iny teninao ary hisy vokatra azo tsapain'ny tananay izany teninao izany. Mitenena Jesosy. Raha mafy ny voa izay androany dia didiny amin'ny anaranao kosa ilay vorony manidina na pitsaingo ka mivona fafy dia ny devoly izany. Tsy anakely tsy anapahefana lehibe izao fotoana izao. Dia tsy afaka hitsaingo ka na dia voa anankiray aza fa ny voa rehetra izay afafy androany dia aniry avokoa ary ny fony reto olo reto ho tany lona ka nyriny ny teninao. Misaotra Jesosy. Aleluia. Amen. Eny ary andao aloha tsika hitanareo anao hira anankiray aloha tsika. Ny toriteny ny mihaino toriteny dia tahaka ny mandeha voyage. Dia hitondra anareo andeha voyage androany. Andao ataontsika hira mahafinaritra be ry Jesosy mba tatana ho tafita soary. Hainao ve zay? Jesosy mba tatana. Ao fafily moa zay zay. Ry Jesosy mba tatana. Ataontsika izany izany ho voninahitra Andriamanitra. Jesosy matatano ho tafita soary kameno sy sakano zarehetra rosazy. Rano be mangeny eny. Rano be mangeny eny zao aerako izao akaiana riteny marotokizoaza. Majantsika eo amin'izay. Misaotra an'Andriamanitra dia izao atsika dia hijery tenin'Andriamanitra amin'izay ny teny etsika ingana moa amin'izao amin'ity zavatra izay ataontsika ity androany dia hoe ny fanavaozana ny ara-panahy. Ny fanavaozana ny ara-panahy. Ary zavatra tena mahafinaritra tokoa izany ary zavatra tsy maintsy na tsy mahafinaritra na mahafinaritra zavatra tsy maintsy tokony atao. Maninona moa ny havaozana ny ara-panahintsika tokoa? Satria ny zavatra anankiray rehefa manana zavatra anankiray ianao tahavaozana dia satria io zavatra io tianao hijanona. Aty andafy ohatra hoe manana tômôbila ny olona dia vao misy simba kely na leoleo kely izy dia na midina na ariny fa ho an'ny olona anankiray tsy manana afa-tsy io na hoe tena tiany io dia na efa ela be ary io dia misy fotoana atao inona havaozana. Tsika tsy manana afa-tsy fanahy anankiray io nefa dia ilay mihetota mireraka misiba ary tsisy olona tena mahafinaritra ohatran'izany ilay hoe vonona ny anavao ny ara-panazana. Ijery toetrana fiangonana anankiroa tsika izay antefany tenin'Andriamanitra amin'ny androany ity. Ijery tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Apokalipsia. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsia toko faharoa. Bokin'ny Apokalipsia toko faharoa. Ka ny andininy ijery afatr'Andriamanitra tamina fiangonana anankiroa zany tsika tao amin'ny Apokalipsia tao izay nampisoratany ny mpanompony Jaona moa zany. Ao amin'ny Apokalipsia toko faharoa dia misy teny izay niantefa tamin'ny fiangonana tao Efesosy. Ka ny Apokalipsia toko faharoa
ka ny andininy faharoa ovaketsika aminaran'i jesosy fantatro ny asanao sy ny fikalezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakainao zay mpanao ratsy ary ianao efa nizaha toetra izay nilaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra amin'ny anarako sady tsy reraka finaritra zany tenin'andriamanitra zany fantatra andriamanitra zany da lasana babimalala ny faharetan'reto olona tatao Efesosy reto zany hoe niezaka izay nataony dia hitan'andriamanitra malahelo ny fotsika rehefa misy zavatra ataontsika dia tsy mety hitan'olona zany ny zavatra ataontsika fa ny zavatra mahafinaritra amin'andriamanitra ny zavatra rehetra ataonao dia hitan'andriamanitra dia ozy izy hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina izao zavatra ataontsika izao dia hitan'andriamanitra tena nareo zao nanomana an'izao ary tena zavatra mahafinaritra zany hoe misy olona dia hisintaka ao ihany fitsangatsanganana ary ny kristianina dia tokony hitsangatsangana kristianina dia tokony hifaly kristianina tokony hanao barbecue kristianina tokony hifaly siravo fa ny kristianina koa dia tokony mivavaka foana n'aiza ary zao mahafinaritra be zavatra ataonareo zao hitsangatsangana fa anina hikolokolo ny ara-panahy dia fantatr'andriamanitra zany fikelezanareo ainy zany ianareo rehetra zay niketrika nandro nanomana an'izao zavatra zao hitan'andriamanitra ny zavatra ataonao ny fanompono an'andriamanitra eo hitan'andriamanitra reny fasa matahotra ianao hitako izy izy ny fikelezanao ainy hitako ny zavatra ataonao hitako ny toe-ponao hitako hafanam-ponao manao asan'andriamanitra io fa zao ny zavatra hitanahitra amin'ny faharetatsika niaritsika noho ny anarany sady tsy reraka misoran'andriamanitra ianao raha amin'izao fotoana zao anao tsy mbola reraka misy fotoana reradraraka misy fotoana maimaina misy fotoana mangatsitsika fa tsy mbola reraka ianao misoran'andriamanitra fa andro ny faharerahany zao ary zany indrindra ny antony zao tenin'andriamanitra zao aniny amin'ny atsika indray a ery vaovao ozy tenin'andriamanitra ny vavatra kanefa manana teny aminao a satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao na dia zany eza zany ny zavatra zay nitranga andriamanitra tsy mba ray mpianakaviana mandoka fotsiny zany zany ianao dia mafinaritra dia tena efa tsy mety aza dia hitako ny faharetanao hitako ny ohatr' izao fa andriamanitra koa ao anatin'izany mampahery aloha izy aza matahotra ianao fa hitako ianao mombanao a hitako ny zavatra ataonao hitako ny ezaka ataonao fa zao anefa zany ny ray tena ty zanaka zao anefa misy zavatra tiako tenenanao androany efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao efa niala tamin'ny fitiavana voalohany iny ala toe fitiavana voalohany tsy mila mitady zavatra sarotra betsaka amintsika nefa manambady na efa nanambady ao koa ny mbola vo mety hanambady iny ny toe fitiavana voalohany dia raha tianao fantatra ohatranao zany hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany iny zany toe fitiavana voalohany dia tady fosiny nareo mivady tamin'ny voaniaraka tamin'ilay voaniaraka zany le toe fitiavana voalohany tsy fitiavana faharoa tsy fahatelo tsy fitiavana fara fa fitiavana voalohany ohatrany ao nanomboka ny olona rehefa le mbola vao manomboka miaraka ireny tsy satry foana iresaka hatramin'ny firy alina serio vatoko mijery atsika amin'izao fotoana zao fa tsarono mihitsy zany fa za any amin'ny toerana misy any na dia mamitapina ary amin'ny ray maraina dia hiteny fotsiny hoe nenao tiako be mihitsy ny ianao zany le toe fitiavana voalohany satry foana iresaka satry foana hiaraka satry ifankaheny feo na fampiresana ary mahafinaritra ahoana ny olona rehefa miditra anatina restaurant ianao ohatra eny anivona tena dia fantatrao foana reto olo reto hoe vady voaingany ve lefa le rangahy le fanany ramatoa fanandrangahy iny dia le tena le ao tsara tena le fa fantatra koa reto efa elaela reto rehefa le rangahy zay miondrika dia tsisy akijery dia fantatrao ny mpivady mbola manana fitiavana voalohany zany foka ny trano bisou miditra trano bisou anana telefôny bisou sady zany fa zao rehefa tena tsy fitiavana voalohany efa ela na manao bisou io ary sy ny masorena bisou dazy nareo koa ohatry zazakely sa tsy marina zany zany mihitsy dada bisou moa zany vadiko zany nareo ve zazakely inarty zany le toe fitiavana voalohany le anao le mbola miraiko biby mihitsy tsika reto efa nandalo an'izany daholo fitiavana voalohany vao nanomboka nandray an'andriamanitra vao nanomboka nandray an' jesosy dia fitiavana voalohany satronao foana za tamin'ny vao nandray an' jesosy rombe folo taona za nefa mpivavaka foana voakera dia mibiazina tamin'ny fonina kristianina mbola tsy musulman hatramin'izay nenako ary kristianina mandrapafatiko fa efa fantatro foana zany tena nianatra sekoly lahatsa sisa
fa ny atao hoe nandray an' jesosy dia ianao le resy lahatra mihitsy hoe tompo a ianao ny fiainako jesosy a sambatra manana anao firy amintsika tsy afaka hiteny androany hoe jesosy a ianao ny fiainako ianao zavatra rehetra dia ianao ny centre ny fiainako ny atao hoe fitiavana voalohany dia ianao le tena hatramin'ny osy davida hoe ao anatin'ny alina ao anatin'ny sasakala davida matory a dia manino davida mitsanga reo fandriana tsy mahita tory inona tsy mampahita tory azy te eo amin' Jehovah Andriamanitra izany atao hoe fitiavana voalohany manembona foana ianao aiza ary zay le Andriamanitra ozy izy asafa hoe raza dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ozy davida hoe ndray andro akianjanao tahaka ny arivo izany ny olona anaty fitiavana voalohany ary mandalo hoe daholo fa nefa nahita i davida azy tratra ny fangatsiahana fantatritsika tsara fa tratra ny fangatsiahana ary zay indrindra ny atokavany tenin'Andriamanitra raha ny kanefa manateny aminao ahy fefa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao Andriamanitra tena tsara Andriamanitra raha lasina bavimalala manana tanjona anankiray raha mbola tsy fantatrao zay manana tanjona anankiray Andriamanitra dia ny atonga antsika ny an-danitra raha tonga eto ianao androany misy afatra ngeza be tiako tenenanao inona moa ny anton'izao zavatra ataontsika izao ndraindray ny olona misy gaga rehefa tenenana zany ny anton'izao zavatra ataontsika izao moa maninona fa maninona ary tsika neto androany fa maninona no mitory teny eto androany fa maninona tsy misaraka amin'ity baiboly ity isanandro fa maninona tsy mamono olona fa maninona tsy mandeha manao zavatra ratsy satria ny antony dia tsotra za teo ho any an-danitritsika sao dia ho adinitsika fa tena diso tanjona ianao raha hoe ny antony ivavahanao dia satria mivavaka ny olona dia mivavaka diso tanjona nareo izany hoe satria mba tena tsisy anala tsisy tena zavatra ioccupeko ny andro latiko na ny sisy dia hivavaka mila manao adidy sy ny sisy raha lasana bavimalala ny antony ivavahantsika dia satria misy fiainana mandrak'izay miandry antsika za zao efa 10 taona za miresaka aminao zao zao a dia efa mieritreritra zany 12 taona lasana manomboka ny eritreritra azy rehefa nahazoazo tena ianao na mbola kely mizany ianao dia tanjona anankiray izay azo ataonao tafialamonao fa tsika ho any an-danitra ary tanjon'Andriamanitra dia toka ny atogavantsika zay zavatra rehetra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tahian'Andriamanitra ianao tian'Andriamanitra ianao any an-danitra mandalo ady ianao tian'Andriamanitra ao anatin'io adinao io nitodianao aminy satria tiany ianao any dia ampahirezony foantsika ampatsahivony foantsika misy fotoana mangatsitsika tonga ny tenin'Andriamanitra nefa manateny aminao ahy ndraindray tsika variana dio misy zavatra mitrangy amin'ny fiainantsika iny le Andriamanitra manana teny amintsika misy zavatra oatra mitrangy zany dia mahatsapy ianao hoe mila mivavaka tsy haiko anao raha ohatra zany fa misy zavatra mitrangy amin'ny fiainanao dia zao toa zao ohatra ianao andeha hivavaka eto ambavaka sisa sy ny sisa manateny aminao aho izy ny tenin'Andriamanitra fefa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao ratsy zany miala amin'ny fitiavana voalohany zany fa ny zavatra mahafinaritra afaka tafiala amin'ny fitiavana voalohany ianao fa tsisy manahaka anao tsy verina amin'ny fitiavana voalohany afaka miala misy fotoantsika tafiala za tafiala ianao efa tafiala ny fanomponan'Andriamanitra raha lasina bavimalala dia lalana lavitra dia lavitra eny an-dalana eny misy fotoana ianao reraka nampaharompon'Andriamanitra ngezabe ianao na olona vao mivavaka ianao misy fotoana ianao reraka eny an-dalana eny fa ny zavatra mahafinaritra Andriamanitra manovsika atsika fo matoa ny olona anankiray tafaverin-dalana dia satria tsy nanaiko ampon'Andriamanitra izy androso mitoa misy olona tafiala amin'Andriamanitra dia satria tsy mahafantatra n'Andriamanitra izy tsy tian'Andriamanitra fa misy olona raha lasina bavimalala efa tokony tafiala tamin'Andriamanitra zany Davida zany fa zany Davida zany tsy niala tamin'Andriamanitra mandraka misy fotoana Davida tena nanateny tamin'ny Andriamanitra fantatritsika ny tantarana Davida fa Davida io fa nisy fotoana maty zanaka mafy zany fa zao maty zanaka izy d'accord a fa zao Andriamanitra mbola nanampy azy ary Davida niezaka ihany koa ho tafaverina tamin'Andriamanitra fa tsy hoe maty zanaka izy dia hoe za tsy mila anao tsony Andriamanitra inona zavatra nitranga tamin'izay tantara zay maty ny zanaka Davida satria nanaonao foana mantsy Davida nandralabatiny olona izy dia vonoiny le tokom-bady dia nalainy le vadin'le olona dia niterahany fanarariny zaza ozy izy natana mpanolotsaina ny mpanjaka nananatra azy ary mafarina ty Davida ty ny olona tena olon'Andriamanitra dia zao olona tsy mpananatra ihany
fa olona koa manaiky anarana dia nanarina izy dia mifonda to dia mifonda Davida dia zao ny teny natana hoe tsy ho faty ianao fa zao kosa fahafatesana ny tambony ota dia ilay zaza maty mifady ihany ny Davida mba narary ilay zaza dia mifady ihany ny Davida mba tsy ho faty ilay zaza kafa voasoratra meloa fa fahafatesana ny tambony ota na ny fady amina azy ianao misy fotoantsika mangata-javatra fa misy fotoana tsy voatery tonky ny zavatra nangatana satria misy zavatra efa Andriamanitra misy teny efa napetrako meloa ty zavatra ty fa ny zavatra mahafinaritra amin'Andriamanitra mba fantatrareo Andriamanitra me manolotra vorovety fa fantatrao ny solo mizaza maty Solomon mpanjaka nanana ny fahendrena indrindra tamin'ny mpanjaka tao amin'ny baiboly mpanjaka nisongadina indrindra mitahin'Andriamanitra indrindra tsisy mpanjaka nanankareny ohatran'ny Solomon zany nasolon'Andriamanitra le zavatra nisorony teo fa ny fihetsiky Davida ny tiako atongavana aminao androany azo ny Davida atao ny verin-dalana hoe za tsy hivavaka tsony fa Andriamanitra mamono zanako eo Andriamanitra eo ny fihetsiky Davida tamin'ny mbola narary le zaza nifady ihany izy nisotra lavenina izy nanao akanjo ratsy izy dia nikoaka tamin'ny tany izy fa rehefa maty ny zaza zao no nataony Davida nisorony daholo reny lasa izy niditra tao anatina trano nidio izy nanaovany ny akanjo ny tena tsara rehefa nisy gel tamin'izany nanao gel mihitsy izy nanao gel mihitsy dia nasiana menaka kely ny tareo nasorona tsara ny volombava sa hoany fa satria nahoany tsy maintsy taraverina amin'Andriamanitra andro teny sy hoe toenatrehany Jehovah izy tsy tamina fimonomonona fa tamin'ny fanekeny satria Davida dia mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra izay milaza manao hoe avy amin'ny alehan'ny olona ny mavony alehany dia amin'ny Jehovah ny sosotra fa misy olona ngereto be moa ny olona izay fampiresaka amiko ampahirezina ohatr'izany dia misy olona entina mbavaka herinandro dia menomenona be tsy haiko mihitsy pastera fa manina mbola tsy miova nefa ny fahotana atao anatin'ny 3 taona 4 taona io entina mbavaka io azonareo ny ataontsika ihany nge ny natonga ny zava tsy nataon'Andriamanitra dia marety ianao fa tsisy olona koa mitodika amin'Andriamanitra ka tsy valian'Andriamanitra zany dia Davida tonga teo dia ohatray ozy ny tenin'Andriamanitra manateny aminao fa efa niaraka tamin'ny fitiavana voalohany zany hoe isika ara-potoana ary za mino fa misy olona iantefany zany Andriamanitra tsy manao kisendasendry zany fa misy olona iantefany zany teny zany eto androany na tsika eto na ny olona izay manaraka ao anatin'ity vidéo ty manateny aminao zany hoe Andriamanitra tsy niteny hoe iny fa manomboka miala amin'ny fitiavana voalohany israraiko an'iny koa izy Andriamanitra lao andehany fotokazo vorona sy ny sisa sy ny sisa fa Andriamanitra dia zao manateny aminao tian'Andriamanitra iverina za androany te hiteny amintsika rehetrarehetra tsy tonga eto efa nivavaka ianao hatramin'izay mety efa nanolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao fa zao dia tabe ny olona tonga ty andafy za zao mahafantatra olona mpivavaka be izy niala tany Madagasikara fa tonga ty izy tsy mivavaka tsony mihitsy na mivavaka fa mivavabavaka be dia be ny antony fa ny Madagasikara ianao tena mila mivavaka zany todika aminareo any Madagasikara mivavaka jereo reto accident raha mandrika mpamon'olona zao koa nareo mbola tsy vavaka tsy haiko fa ny olona indray dia misy olona nge ty voan'ny cancer misy olona nentina mavaka zao double cancer tsy maty fa ny Madagasikara ianao tsy haiko tonga voabolisatra mipontsitra akondro ianao dia mety maty dia rariny raha mivavaka be ianao tany fitiavana voalohany fa ty andafy ianao tsy misy ilana n'izany tsony vitany saminy zavatra rehetra sa hoany tonga fotsiny samy tonga mpompia dia inona azy na zavatra tsisy dikana ary jerena natao soavana zao ny zanako ohatray taiza koa tany Madagasikara vola izany hoe atsona mihitsy ianao manao na raha mise hoe nanahoana le zaza ela vao maty aty na tsy mivavaka raha tsy maninona fa za teteny aminao androany ilaina ianao miverina fitiavana voalohany ilaina vozina ny ara-panahanao ilaina indray ianao mitodika amin'Andriamanitra aza mieritreritra anao hoe milamina ny fiainanao fa oka ho averiko aminao ihany fanotanitsika dia tokana ihany akatra mindanitsika ary volazany tenin'Andriamanitra nge manao hoe any amin'ny farany ihany misy teny manao izay maharesy dia avelako inany eo amin'ny azonay izay eo amin'ny mpanadisan'Andriamanitra tsy maintsy ny olona mandresy tsisy ny teny mihitsy hoe olona salana tsisy mihitsy hoe olona manan-karena tsisy mihitsy hoe olona besandry tsy zany ny makandry fa zay maharesy
ka ny afahanao maharesy dia tsotra ihany mirety ianao ara-pana atsika iverina ny fitiavana voalohany manateny aminao andriamanitra androandry andao iverina ny fitiavana voalohany fa ozy tena hoe kotsarovy ny nitoeranao fony anao mbola tsy lafo ka mibeba dia manaova ny asa voalohany tsarovy zany le anao taloha za misy fotoana mandamindaroady na ndraindray koa misy fitahina io matsy ny mampivelona tsy ady any misy koa rehefa le mivoaka mipombo rehefa le miao le fitahina dia tsarovy le anao taloha dia dana miverina eo mandehana miverina eo fa ilain'andriamanitra anao miverina eo indray fa eo amin'ny toerana iny afahan'andriamanitra mametoky anao fa aresy ianao dia miferena ny fitiavana voalohany sy tena zavatoza amin'izy mantsy dia zao vakitsika ny ten'andriamanitra za moa raha lasana bamalala za manana fahazana rehefa mitory-teny za tsy mba mampatahotrona ny zany ny filazany tsara dia tsy mampatahotra misy olona mitory-teny dia asiana sarina matsavina be sarina olona naty afo dia hoe mifafahy ianao fa raha tsy zany ianao zao za tsy mila za tsy tiako ampatahorana zany tsy tiako ny olona menay atahotra zany fa za raha hiteny aminao ndao hivavaka dia raha mahita ny sariny zany eny an-danitra zany dia ataoko sary ho tiako sy hofanao andriamanitra dia miteny manao hoe manateny aminao tsarovy zay nalehanao fa raha vao tsy tsarovana raha tsy velona amin'le fitiavana voalohany ianao dia zao andiny fadimy tapony faharoa fa raha tsy zany dia ho avy aminao ka amindra ny fanaovanjiro zay ny tena zava-doza amin'le izy mbola tsy misy resaka manka ny an-danitra mbola tsisy resaka hoe fialana mandrakizay fa tsotra fotsiny miala aminao fanaovanjironao fantatrao zany fanaovanjiro zany fanaovanjiro zany dia ositr'andriamanitra ny fanaovanjiro zany dia fanan'andriamanitra ao anatinao fa ny olona anankiray ialan'ny fanan'andriamanitra ialan'ny fanaovanjiron'andriamanitra zany ny ateo olona tsisy hevitra tsony ten'andriamanitra dia milaza manao hoe za moa rehefa mampahery olona dia zao isoraka an'andriamanitra fa men'andriamanitra olona le tena le tsy mba le olona marary kibo reny natolotr'andriamanitra iresaka hoe fa eto mbavaka fa mararirary kibo ohatrany efa tsy zatrana zany tsony fa eto mbavaka fa ny zanako 5 volana sy tapany tsy maintsy navoaka tao kibo fatratra ny hypertension mbola tsy misy koa ny avokavoka zany zavatra mila entina mbavaka zany koa mahazatra ny mitondra vava zavatra tena any amin'le cas extrême ny olona anankiray raha mbola velona ozy ny ten'andriamanitra dia mbola misy azo antenaina ninina zany any amin'ny hôpitala zao mety misy olona any amin'ny réanimation fa mbola tsy maty za teteny aminao tsy olona raina roana telona folo nitako olona efa kotiny mialaina fa velona soma tsara mbola misy antenaina fa ny olona tsy misy azo antenaina tsony aminy dia ny olona ny alany fanan'andriamanitra saoly anisan'izany raha jeritsika ny tantarany saoly dia ny saoly nisy fotoana nanao zavatra tsy nety teo anatrehan'andriamanitra dia no esorin'andriamanitra tao amin'ny saoly ny fanany volazany ten'andriamanitra hoe niala tamin'ny saoly ny fanan'andriamanitra satria efa mifela tany amina olona anankiray raka ny fony davida zany dia jerentsika ny fiainan'ny saoly fa tamin'ny fotoana niala fotsiny iny mbola mpanjaka izy mbola lamaka ny fiainany mbola mpanjaka mbola misy satroka eto mbola misy seza mbola misy akanjo ny mahampanjaka azy mbola eo ny endrika ivelany rehetra mbola eo fa ny fanaovanjiro efa tsy taotsony ary ny olona ialan'ny fanaovanjiron'andriamanitra dia olona ratsy fefarika dia sitinanao amindroany andaotsika iverina ny fitiavana voalohany fa tsy mahafatiantika ny iverina ny fitiavana za miteny anareo fa sady tsy mahafatiantika tsy mamenatra ny olona hoe mivavaka be zany tsy mahafatiantoko zany zany aiza toerana le ny voalohany indrindra mialohan'ny afantaran'ny olona zay zavatra ataoko dia mila fantatry olona fa za kristianina naizy zany naizy ary tsy menatra an'izany mamaky baiboly eny ambony train mamaky baiboly eny nafe izy misy olo tsy raha ito zany fa za kristianina tsy menatra ny filazantsara tsy mamenatra ny mivavaka be raha lasana vavamalala fa fotoana fivavahana be zao fantatrao fa andro farany zao fantatrao moa zany atao hoe andro farany ny atao hoe andro farany dia andro fahoriana andro ny fahoriana manambola ianao misy fahoriana manitra ianao misy fahoriana matavy ianao misy fahoriana mahi ianao misy fahoriana olo malaza ianao misy fahoriana tsisy mafantatra ianao misy fahoriana fa ny andro farany amin'izao fotoana iainantsika zao dia tandremo fa zao io ny tena ialantsika ary ny aton'izao fanavoazantsika ny ara-panahintsika zao dia zao mba tsy ialany fanaovanjiro andriamanitra tsy niteny hoe tsy maintsy hoe soriko io
fa andriamanitra dia niteny fa raha tsy zany kosa zany hoe mbola manana ianao androany mbola manana fotoana ianao androany amerenana n'izany fanaovan-jiro zany ao aminao zao nkera lasana mpavamalala mbola voateny moa zany teny zany ao amin'ny apokalipsy toko 7 indray ny vakitsika androany ao amin'le tantaran'le fiangonana atao hoe Laodikia eto kitenenanao zany hoe tia mivavaka ty raha lasana vavamalala rehefa ho atao izy ty dia andao tena atao fa matiantoka ny olona mivavabavaka fotsiny amin'izao fotoana izao matiantoka vakitsika e ten'andriamanitra apokalipsy toko 7 andiny fa 7 asorato eo amin'ny anjery fiangonana ny Laodikia izao lazain'ny amainina dia neva volombelona matoky sy marina izay ny andohany ny zavatra noarian'andriamanitra izao fantatro ny asanao andiny fa 5 fa tsy mangatsika na mafana ianao aleo mangatsika na mafana fa satria raha matimaty tenao ka tsy mafana na mangatsika dia efa lohan'ny vavaka zany ny tena atao hoe manapaka zavatra anankiroa misy andriamanitra reto tsy mila zavatra eo ihany zany andriamanitra tsy mila zavatra hoe boriborinao zany fa andriamanitra mila mazava mihitsy ny position anao mangatsika ianao sa mafana ianao fa ny olona matimaty aloha mivavaka kosa ny tenin'andriamanitra zany hoe andriamanitra aloha nerva mahita anao mangatsika satria ny olona tena mangatsika be ny olona tena mangatsika mbola lasa tena nafanato anatin'ny baiboly Saoly nivadika ao ny Paoly i Saoly izay mpanenjika kristianina mpamono kristianina mpiteny ratsy an' Jesosy mangatsika zany alohan'andriamanitra mahita olona ohatr'ireny satria fantatra andriamanitra fa reny olona reny afaka ho afindry atao anatina toerana anankiray dia jereto Paoly fa tsy nisy apôstôly na vitany Paoly nosongona ny daholy nosongona ny Paoly daholy ny apôstôly rehetrarehetra ny mpianatry Jesosy rehetra zay mahatonga an'andriamanitra teny hoe aleoko mahita olona anankiray mangatsika be mihitsy olona tsy mivavaka be zany mahatonga anay tsikivy mandeha mitoro tena eny amin'ny varitena rehetrarehetra eny taloha fa za tena anao fa tena misy olona zany tena le sorta kilatra ty dia le julianina kilatra ty le zigara ty sy sisa fa rehefa tonga mitoro teny asa loha za ohatra mihazakazakana nanitsetsy ireny verina zany manao sikina lambahoany ndotatsika le hira manao hoe atolotro anao tena mahita an'izany ve anao ndravain'ny polisy zay tamin'izay fotoana zay teo tsara rahany fa misy olona roana telo anatin'ireo olona 10 ireo manangatanana amin'ny ranomasy hoe Jesosy atolotro anao tena kontra fa alohan'andriamanitra olona ohatr' zany fa nanan'andriamanitra toky fa iny oliny afaka tena afana fa ny zavatra tena tsy mety amin'andriamanitra dia le olona matimaty hitanao matimaty sa mivavaka ozy ny olona anankiray zay resaka tamiko rahalahy mitory teny tao amin'izao tamin'ireo dia mahafinaritra moa samy vafampijoro vavon'ireo zaho zao 70 taona moa 10 taona amin'izao nanavoakasan'andriamanitra mahafinaritra zany fa zao ny zavatra mahafinaritra ny tena mahafinaritra indrindra dia zao ianao tena sady manao asan'andriamanitra no tena mivavaka be dia be ny olona ary tena nazay ary rehefa mampahery olona tsisy sarotra ohatry ny mampahery olona ilay miteny manao hoe hitanao ao amin'ny baiboly misy teny manao ohatra zao dia izy manohy izy fantatro mihitsy ay le ohatra zao dia hitanao rehefa amina toerana ohatran'io ka hita dia nao indray no mivavaka izy amin'io fa matimaty koa izy amin'io sady mivavaka izy no tsy mivavaka fa reny dia ho aloha vavan'andriamanitra za zany te hiteny amintsika androany rehefa hivavaka itsika manomboka androany dia aloha tena mivavaka fa alao mihitsy ndray ary tsy mivavaka satria matiantoka fotsiny ianao matiantoka ho ay ianao matiantoka ianao mivavaka dia tsy manao ty zavatra tenen'ny olona rehetrarehetra ty fa ngamo heverinao fa tsy nahafinaritra anay taloha foka sigara ngamo heverinao tsy nahafinaritra anay taloha mandeha boaty za taloha vao niresaka tamin'ny anabavy maly fampitataratara kely eo za taloha latsinainy alina tsy mandeha boaty de nuit fa mandeha foana dia tsy eto loha tsy fangarana diplôma an'izany fa ny tiako lazaina anao zany hoe tena tamin'izany a tena makafy an'ity fiainana ity makafy fa rehefa nandray an' Jesosy dia zao tsy te hanao an'izany ntsony satria zao
na dia mahafinaritra ary indraindray le izy a za koa mahita zavatra tena mahafinaritra be fanampahitana any ambony any dia aleoko tena tsy manao an'iny tsoty fa matiaiko tenao raha sady soary fa nefa ianao tsy manao an'le aty azonao zany matiantoka mihezan'ny olona fotsiny ianao ny olona zao am'izao fotoana zao any anaty tsena any anaty tsy haiko famadihana any anaty inona tena ianao tai jesosy efa ianao amin'io a tsy ho ary ianao satria tena androana dia miteny hoe matimaty ty alohan'ny vavaka androany zany a milanao jesosy amen milanao irehitra andriamanitra milanao mafana andriamanitra fa raha mafana ianao dia zao ndray ny tenin'andriamanitra izay maresy dia zao ny tenin'andriamanitra avelako iara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako dia tahaka ny nandreseko koa sy ny arahako mipetraka tamin'ray koa ambonin'ny seza fiandrianana jesosy naresy dia amin'izao fotoana zao akaiky ny ray izy raha maresy-ko tsika teo akaiky ny jesosy sy ny ray zany tsika fa raha vo mangatsika dia zao fa afaka manokana tsika ho an'ny olona zay mbola mangatsika dia misoran'andriamanitra ianao mangatsika be fa tonga aminao ny tenin'andriamanitra androany omena tapakily ianao mba afahanao mirehatra fa raha matimaty ianao dia zao mipetraha misy loha anao dia mangalasaina ianao dia antan'io tenanao inona ny tena tanjika eto amin'ity fiainako ity fa nitanjitsika ho a dia zao tsy ny anao adidy ao am-piangonana tsy le atsangana ny am-piangonana fety ny taranaka dia reto ny taranaka rianina dia tsy zany fa nitanjitsika dia zao ho any an-danitra alleloia alleloia androany zany teny aminao hoe zao andro faran'izao a tsy manana soa tsika tsy misy soa fa raha ny tena marina dia tsy maintsy tokony hirehatra tsika misaotra ny pastera misaotra ny bro nareo misaotra ny bro sy ny pastera nanomana n'izao zavatra zao fa zao zavatra zao dia natao hireheta natao ampireheta ary fiangonana dia zao taka ny fatapera mantsy ny fiangonana ato zao tsy lozan'izay olona la tena farak'izay mirehatra be dia tsy lozan'izay olona la tena congelé reny mihitsy misy zany fa aza mifampijerina hoe mety ihanina zany na ihanina tsy maintsy misy reny fa mahafinaritra ny fiangonana dia zao mahafinaritra ny fiangonana dia zao ohatra ny fatapera anankiray ka ao anatin'ny fatapera io dia zao manandrama ianao maka fatapera dia sy hovainafo anankiray mirehatra be misy dia mandraho vary amin'iny ianao fa tsy masaka ny vary dia mangala ihany koa ianao a charbon anankiray ery ataovy ery ivelany ery dia endraso eo io fa tsy mirehatra zany fa ny anankiray afahana mampirehatra an'io da tambatra anatina zavatra anankiray dia izay mirehatra mampirehatra kopaka anankiray ihany ilaina eo tsy kopahana mafimafy izay mirehatra fa kopaka avy aty ambany dia manino miala mirehatra ny olona rehetrarehetra za zany teteny amintsika androany ataovy izay azo ny tananareo atao io eo akaikinao io ataovy izay rehetan'io mirehatra ianao raha mangatsitsika ianao ndana manakaiky an'le mirehatra za taloha rehefa tamin'ny zavananoloka mivavaka za tsy mahay an'izany eo mivavaka dia mivavaka mafy zany jesosy za jesosy ohatra tsy hitako izay teneniny fa ny zavatra nataoko dia zao mahita olona ery alolo ery ohatra any am-pianarana ihany io taloha dia zatra mipetraka any amin'ny farany arina fa rehefa ao anatin'ity fivavahan'ity dia zao manakekezanao le mirehatra reny lasa nakeny aloha ety amin'le olona efa tranaininainy tena mba olona vahiny iny dia lasa mba nisisika teo dia noko izay zavatra teneny dia mba nataokony anahy dia mirehatra izy na mbola tsy haiko ary dia mba nanomboka ny teny mafy ahy alleloia dia nirehatra ny fara ka za dia teny amintsika androany manao hoe tsy fotoana ny fangatsiahana ra-panahytsony zao fantatrao hoe fa ny fiavian'i jesosy dia sady efa tsy azo toanana tsony no efa akaiky dia akaiky sao dia varinonareo sao dia varinonareo sao dia varinonareo ka miteny ohatran'ilay olona anankiray hoe raha nyfandiniana an'io baiboly io a mbola afaka fitopolo taona any mba tonga jesosy diso ianao tena diso ianao ary fandrika be ho antsika tsirairay aby zany fa mitena marina possible tonga rehefa aveo jesosy possible atao mpitorinteny atao tonga jesosy fantatrao hoe zany possible matory ianao raha alina efa hovaina olo-baovao ianao niakatra eny amin'ny raha ho any-laniko tsika ka tiako tenenina dia zao aloha nahitantsika tsy mbola vavaka tamin'ny taona 1980 fa aloha tsika zao tena mivavaka amin'izay
rehefa ho avy any amin'ny raoanlanitra eny jesosy dia tsy mijery nin'inona izy tsy hijereniko hoe firy taona ianao zay nivavaka azany mahafinaritra amin'andriamanitra andriamanitra tsy mijery inona diplomanao firy taona ianao zay nivavaka fa ny zavatra jerena amin'io fotoana io tsy ny zavatra vitanao tsy ny zavatra mbola nietretinao koa hoe za jesosy manomboka amin'ny 2020 tsy zotra na raha nompan'andriamanitra tsy zany fa nijereny jesosy moa hita finoana ny finoanao amin'izao fotoana zao ny firetanao amin'izao fotoana zao androany zany tena ampitiavana be mihitsiny mialatsiva mety zatra n'izany fiteniko zany rehefa zany fiteniko efa mataona tsy haiko ny mibitsibitsika milaza amin'ny fahatsaran'andriamanitra fa za tena aminao androany andaontsika irehatra fa fotoanan'izany zao hijeryntsika amin'izao fotoana zao hoe hijery zavatra karazany zavatra anankiroatsika dia momba ny mpiandry tsara sy momba ny ondry fa raha mety aminao amarana antsika an'izay fotoana zay aloha amarana antsika an'izay tapany voalohany zay dia andaontsika hitsangana dia andaontsika hanao hira anankiray andeha ataontsika rira mahafinaritra avy hoe ry jesosy be fidika avia mitafana firy moa ny titran'izay izy zay azafady ry jesosy kibe ao amin'ny firy moa zay tompo firy moa zay tompo ay 761 ataontsika zay iry zay etsika hitenena andraisantsika an'izay afatra voalohany zay dia tenenantsika hoe tompo mety tsy vitako tokoa zany fa velao mitafana dia ataontsika zany zany voninahitra andriamanitra men ataovy amin'ny fotoanao rehetra zany raha iso amin'ny fotoanao rehetra zany zany dia irao amin'ny fotoanao rehetra tsika ny atokantrano any ry jesosy okobe fity avia mitatana ry jesosy avia mitatana ndao zay mania si jesosy avily misatana tsoany aminao ry jeso taio zay fambola kely saina tsy mahemy tsy mahay jesosy sofa soavy tiantsy ny marina ianao e andiny faharoa maniry zay jesosy ho zany zay manoa teneny mihitsy androany hoe tompo avoninaanoa ka dia ampaherezinao ho tianao toko mangata mihitsy anao androany ry jesosy taio zay indreto zay jesosy atolory mihitsy ny tenanao androany taorinan'izany tena misy hoe tariomba halala ny natanao am'izay atongana irehitra atongana hafana anaraka ny sitraka zay zokina malala avetsika farany ry jesosy taio zay ry jesosy minao fa nataonao tamin'ny fonao rehetra zany ary mino fa hitan'andriamanitra ny fonao niran'izany izy zany ozy jesosy manao hoe tsika moa resaka ifampahery amin'ny resaka fiangonana dia ny zavatra rehetra mandravitra amin'ny fiangonana androany andraisantsika hery daholo ao amin'ny jaona toko fahafolo jerytsika ny antony dikany hoe inona moa zany atao hoe mpiandry tsara jaona toko fahafolo andiny ny faraiky ambin'ny folo ozy jesosy manao hoe zany mpiandry tsara ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry za dia teny aminao zany androany za ty androany tsy sanatry mampianatra anareo tsy eo amin'izay toeran'izay ahy
tsy mahay mampianatra no hitako hoe zandry olona be raha ampianatra fa rehefa kosa manaitra ny saintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Zao ny zavatra mitranga hoe eto zany Jesosy dia mamaritra ny atao hoe inona ny atao hoe mpiandry tsara. Toy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny mpiandry tsara dia manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Atao Baiboly ato misy mpiandry ondry tena mpiandry tsara. Ankoatran'i Jesosy zany, Jesosy ny mpiandry antsika. Jesosy fantatsika tsara, tsy averina amintsika intsony fa maty teo ambony hazo fijaliana mba hamonjy antsika. Mampalahelo be mihitsy zany reto Jesosy raha maty dia nefa tsika tsy voavonjy. Ny sakrifisy natao tsisy antony akory nanaovana an'ilay izy raha tsika rehetrarehetra reto tsy misy voavonjy. Jesosy dia natao tao amina natsangana teo ambony vohatra anankiray, ny hazo fijaliana teo Golgota, tao amin'ny tanàna teo Calvary. Natsangana teo ny hazo fijaliana mba hibahana lalana anankiray, misy lalana misampana roa afaka alehan'ny olona, tsy misy afa-tsireo tsisy lalana eo antenatena. Na ianao mankany amin'ny fiainana mandrakizay, na ianao mankany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dia Jesosy rehefa maty teo ambony hazo fijaliana dia tahaka ny hoe teo amin'ny toerana anankiray lalana misampana io natsangana hazo fijaliana. Mba n'inona? Mba izay olona rehetra tonga eo dia mijery dia mivily lalana mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy nanolotra ny ainy mba hamonjy anao dia hamonjy anao. Jesosy tena mpiandry tsara. Jesosy tsy mpikarana. Jesosy tsy hoe rehefa tena tonga tokoa. Eny tamin'ny maha olombelona azy aloha satria Jesosy dia sady olombelona ny Andriamanitra tonga nofo dia nanana fihetseham-pontsika olombelona. Tao Getsemane Jesosy dia niteny nanao hoe ray eo esory amiko ity kapoka raha azo atao. Mampangovotra ny teny iny. Antsika izay mandika tena androany dia tena mampangovotra mampitaitaina raha mijery filmtsika dia teo ilay film mampitaitaina indrindra amin'ny tantaran'ity Baiboly ity. Satria teo tokoa raha ny teny Andriamanitra hoe ao ary fa ho esoriko. Hoaizaka izy dia ho aiza ianao veritsika. Fa mba natahotra koa Jesosy. Teo zany Jesosy na dia mpiandry tsara amin'ny maha sady olombelona anazy no Andriamanitra dia nanana fihetseham-po rehetra natahotra izy ray eo raha mba azonao atao. Fa ozy izy Jesosy koa hoe nefa aoka tsy ny sitrapokony atao fany ianao dia sitrapon'Andriamanitra dia niavonjy anao dia niavonjy anao dia maty Jesosy. Dia izao zavatra mitranga. Misy olona anankiray ao Baiboly ao. Davida ny anarany. Za moa tsy mbola nisy fotoana trikiteny ka tsy nahateny anaran'io lehilahy io. Fa za rehefa tonga any an-dandry izay mivady miresaka zany. Rehefa miresaka eo izay mivady. Rehefa tonga any an-dandry tsika dia ahoana. Izy ny tiany lajerena voalohany amin'olona dia ny ao Davida, ny azy Paoly. Ny mivadiko rehefa tonga any zany dia mivady hoe oloniza loatra ry izao Paoly zao fa ianao raha tena lalana tena toeko. Fa za dia Davida io mba tena olona tena mi-inspiré anahy mihitsy izy io. Tiako tena mahafinaritra ny fisaina mahafinaritra izy. Dia efa mandinika ny Davida ianao dia mahery be ianao. Mandinika ny Davida ianao dia te hivavaka be koa ianao. Dia Davida io ny tena voalaza ny tenin'Andriamanitra tsy ny teniteny foana Andriamanitra rehefa niteny nanao hoe nahita olona araka ny foko tena araka ny fony Davida tena araka ny fony fa jerentsika tokoa ny toe-po, jerentsika tokoa ny toetra ny Davida. Dia tena mpiandry tsara. Raha tsika jery tenin'Andriamanitra. Raha tsika jery kely santionany fotsiny amin'ny maha-mpiandry tsara ny Davida. Salamo. Azafady Samuela voalohany. Toko fa 7:10. Tena andininy fa 4:10. Zao ty tantara ty. Rehefa ho avy ny fotoana edin'ny Davida sy Goliaty dia tsisy olona samy ady tamin'ny Goliaty. Fa lehilahy anankiray izay tsy tokony ho samy indrindra dia Davida. Tamin'ny heriny moa zany toran'izay teny izay dia tsaroako tsara mihitsy hoe Davida zany raha jerenao amin'ny endrika ivelany dia olona tsy tokony hiady mihitsy. Na misy olo-mpanjaka ary natahotra nahita azy hoe hamono olona ve za? Hamono Israely ve za raha ianao zao ny andeha hiady satria fantatra fa ho fatin'ny olona lehibe ngezabe io. Izao no tenin'ny Davida. Nitondra lettre de motivation Davida. Ohatra antsika ilay mitady asa ireny. Amin'ny sakafo ianao. Dia tsy hoe tonga avany ianao dia za amin'ny sakafo aramse. Inona avy ny ianao? Za tsy mahay asamo fa izaha amin'ny sakafo fotsiny fa tsy maintsy mitondra ianao diplôma kely sa zany. Za mahay cuisine frantsay.
mahay lakozy solo de davida teto sy nety mihitsy sao tsy afaka amonana ho any afa io olona io efa mpiady hatram'izay lela ianao mbola zazakely ohatran'io de tsy maintsy nyteny davida samuela voalohany a toko fa fito amby volana de faefatra amby telopolo zao le ten'andriamanitra manao hoe fa hoy davida tamin'ny saotra ny mpanompona ny andro ny ondry ndray resaka ondry eto zany resaka mpiandrondry ary nisy liona sy bera tonga tao ka nahalasa ny zanak'ondry teo amin'ny ondry de nanenjika azy ka namely azy ary azoko teo ambava n'ilay zanak'ondry davida zany teto mpiandrondry ny mpiandrondry a tsy hoe miandry tsy hoe misy ondro avy de miandry eo anao miandry ondry miandry bus fa natao hoe miandry ondry de mitandrina ny ondry miaro ny ondry mitantana ny ondry zao zavatra nitranga tsy mifanomezana sakafo ihany tsy inona ny tena ilana ny mpiandrondry satria tamin'izany tena miasa ny mpiandrondry mila mietrehitra hoe aiza misy rano amboandro aiza misy ahy maitso de anjaran'ny mpiandrondry mijery an'izany de mitantana ary reo ondry reo de manaraka azy reo fa fantany feoanozy izy ary fantany ahy de mandeha izy fa ny tena anjara asa ngeza be amin'ny mpiandrondry de miaro ny ondry amin'ny biby masika zao zavatra nitranga be de be ny mpiandrondry any amin'ny Israely be de be zany ondry lasa ny bera sy ny liona zany be de be zany fa misy mpiandrondry anankiray tsy manaiky an'izany tsy manaiky ozy ny ten'andriamanitra ozy jesosy hoe ny mpiandry tsara de manolotra ny eny hamonjy ny ondry de davida lasa ny liona sy ny bera zany de le ondry dina zavatra nataony izy tsy niteny hoe tena lasa ny fahitandrina amin'ny sisa ataoko tsara ny fefy zay ondry ray ve de makaizy sahoany fa davida tsy niteny azy ondry ndray an'ireo raha ritry zao izy koa mahatra satria zany lovany kely hoe zao zay ny teneny davida nisy anankiray lasa antsika masy manana fahazarana zany la manana vola 20 000 € ianao latsaka ny 1 euro de ozy any hoe fa ny an'ny davida de misy an'le farantsy tao baiboly farantsy latsaka ny anankiray fa tsy navelan'le raha matoa volamena io hoe farantsa volamena kelitsika fa le volamena tena tsy navelany raha tsy de davida zany misy ondry anankiray lasa ny liona sy ny bera jerenao tsara zany hoe liona sy bera liona de bera fa tsy olombelona ahoana ny fanenanao amina liona sy bera sarotra zany ary tsisy olona anao kisangisangy zany za tonga zay misy liona sy bera fa temba niady am'izany fa niady izy satria misy antony anankiray lasa niny angeny ondry lasa niny angeny ondry tondany tsy maintsy miady davida tsy maintsy miady amin'ny liona sy bera de nenjehany ary rehefa nenjehany de zao ny zavatra nytenenina 9:10 de nanenjika azy de tratrany aloha le izy alleloia de namely azy de namely koa izy de azoko teny ambavany ilay zanak'ondry de tsy rehefa azo miteny ambavany le zanak'ondry de lasa le davida mitsoka de nenjehan'le ambodisy le liona sy bera fa ny zavatra nataony davida azo iny napetrany ny ondry zao ny zavatra nytenenina de no azo ary noho ny andramatra izy satria le liona sy bera koa mihinana io na olona na ondry na hoan'io daholy ny devoly de taka ny liona mierina ozy ny tenin'andriamanitra de arahapany daholy na iza na vavy na rano mahina mataka na mpanakarena na mahaky na izy mpampiana tsy misy hoany fa tsy zany liona sy bera zany tsy mifidy rehefa hoany rehefa hena de hoany fa zao neky andeha andramatra any davida koa le izy fa davida tsy nanaiky de nasiko izy ny andeha andramatra izy de nasiko ka matoko ny tena mpiandro tsara zany de zao tsy hoe mamonjy fotsiny de avy eo mitsoka fa zay nikitikitika ny ondrony koa de mahita raharaha aminazy zany ny atao hoe mpiandro tsara zany mahatonga atsika za mino fa pastera tena ohatry zany satria jereo zao nareo ty tena misy nge olona ohatry zany avelan'andre zao zao mahafinaritra mihitsy de zany hoe pastera de izy koa mba tonga miaraka amin'ny ondry sady zany fa tsy hoe ihany nareo de zady mahafinaritra mahireza anao pastera vavaka ho anao zay mahireza tsika rehetra zay mijery ka pastera na mpitondra olona mpiandro ondry misy koa tsy voateny pastera fa mpiandro tsotro zao hoe miandro ondry miandro ny ankonanao ianao tsika rehetrarehetra eo masy raha tena manina mpanompon'andriamanitra daholo
Dady io zao tokony dady io pastery dady io tokony mitory-teny amin'ny zanany miandro ny ondriny onjery vavolombelona mampivavaka andreo vaty aman-jano reo dia zao neny tafita tena ny voniny tsy avelako reto izy fa nikitikitika androany zany mitodika amintsika rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra fa ny asan'Andriamanitra dia tena ohatr'izany mihitsy mila milorana ny aintsika tsika rehetrarehetra mantsy tena marina tsy pastera reny dia fa zany tsika rehetrarehetra mpanompon'Andriamanitra daholo any ampiasananao any misy ondry any miandry anao teny reny ataloha nisy fotoana ny asa dia ao amin'ny toeram-piasako na ny fifampiarabana fotsiny dia teny ratsy fifampiarabana tsy hoe manao ahoana ianao tonga dia teny ratsy dia za aloha tsy mifampiaraba man'olona satria za tsy miteny ratsy hoy izy ny olona tamin'izany hoe fa izy akory bandy miavinavina be ry za tompo tsy miavinavina sa miavinavina fahitanareo anao tsy miavinavina fa za mpivavaka dia zao ny zavatra mitsara zao ny zavatra mitranga eo amin'ny manodidina anay eo teny ratsy miteny ratsy miteny ratsy fa zany hoe tsy miteny ratsy tsy miteny ratsy tsy miteny ratsy tsy miteny ratsy dia zavatra nefa ranga reo le mpiteny ratsy reo manomboka vao eo akaikikaiky koa dia miteny ratsy hoe eto rady lasa dia nanomboka tamin'izany fa avy nanomboka nisy miteny rato mba eto ambavaka kely fa mba misy hitanao zay dia zao ny olona manodidina anao dia atao votry ny mary mety izy anao mpiandry naiza le anao andraso ny ankonanao andraso ny mpininao andraso ny vaty aman-janakao andraso ny mpiara-miasa aminao manolotra ny ainy inona moa le manolotra ny ainy tsika angetso hoe hanolotra za ve dia ho any ambony hazo fija jesosy nefa teny za tsy hoeny ka satria hoe mpiandrotsarina dia manolotra ny ainy dia za zany raha kosalama aiza le eo ary tsatsatsatsa tonga dia eo ava hoe amonjy anao azafady ianao nanao nataonao tango za fa le manolotra ny aina dia zao milanao reo ondry reo vonina avy anao nolotra ny aina amreo misy fotoana zay neny moa anatin'le groupena teo misy olona zao hatra ny Indonésie ohatra dia amin'ny 10 alina aty amin'ny 9 maraina any dia manao an'ilay fotoam-bavaka zay vavaka fianbenana zay sakny amin'ny 10 alina efa amin'ny 9 maraina any dia ianao efa andeha atory amin'izay amin'ny 2 maraina izy efa iny an-tanana dia asa pastera ary zao nefa tena jesosy mahita fa tena fahazarana mivady zany na mifiry misy mitsanga dia tena fahazoko leny misy an'ity olo teo ndao tsika hitsanga ny vavaka ndao andoharika ivavaka ho an'ity olontsika fa ty olony ty dia misy olona zao aminay ao mpiasany Koweït mijereto izy amin'izao fotoana zao dia nanao erreur kely izy dia nianjera le zanak'le patron vaky ny lohany bobarabe tady dio fa nenay moa ato amin'ny groupe gamba zato eo ry zareo la efa jato ny olona ato eo amin'ny zato lalatsaka kely olona any Koweït daholo any amin'le tena le vonono patron entina mbavaka isaky mifarany volana mba handray karaha trano ohatry ty ohatra mbola angezony ty fianakavianao dia olona ray madio an'le rehetrarehetrarehetra hatramin'ny malasalamba hatramin'ny maninona matory amin'ny ray maraina mifoha amin'ny 9 maraina ndraindray dia mandisa kely isan'andro no misakafo ary rehefa jereny zareo ka vity ty fa tsy hitany manaovanao an'io dia avereny ty zany hoe olona entina mbavaka isan'andro fa zany aza mitranga efa misy mahazo ny anjarany fa maika fainao zany bobara le zaza fa nykropaka izay kosa kropaka hoe jesosy jereo zany le olona misy an'izany fa ianao aty satria mpiandro iny ianao dia atoloy ny toromaso tendana mekoa atolory ny tenanao fa mpiandro indry ianao misy olana ny olona mandehany fa mpiandro indry ary le lioana siberana mpahory an'io aza avela koa raha tsy maty fa fahavalo avelanao tsaratsara resaka aminao androany amonanao irapitso zany ke saoly fantatro ny problème saoly Andriamanitra teny hoe aringany ny Amalekita tao amin'ny baiboly io foko io ihany no mba nytenen'Andriamanitra hoe aringany tanteraka hatramin'ny zaza mono sy ny teny mihitsy Andriamanitra hoe aringany Filistina nge teo foana hatramin'izay fahavalony zanak'Israely efa vita mariazy fa ny Amalekita ny tenen'Andriamanitra teo amin'ny Saoly zany tokony hisy zavatra mijanona hoy izy Andriamanitra hoe aringany ny Amalekita hatramin'ny zaza mono ka hatramin'ny boriky ka hatramin'ny ondry amanosy zany hoe tokony nanomboka teo amin'ny Saoly zany hoe tapitra io foko io fa Saoly tena nanao fampirarahana tamina mpanjakany Amalekita atao hoe Agaga satria tena matavitavy
misy ale tena mba fantatrareo nafatiny Saoly mamaky tantarina reo zao Saoly niady tamin'ny Filistina ny fahavaliny fa tsy Filistina ny nahafaty azy nanalany eny fa Amalekita anankiray lehilahy Amalekita sendra nandalo hitanao problème anao zany i Filistina fa nanalany ainao tsy Filistina fa le Amalekita le tsy nivononao tany amin'ny taona lasa rehetra lasa zay mahatonga antsika hoe ny devoly zany potipotehantsika isan'andro zany tsy alaina fotsiny le olona fa vonoina afatra ho antsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zany ary ho antsika ondry indray misy afatra ihany koa antsika voalohany indrindra aloha ny fiangonana raha te ahita endrika fiangonana zany ianao dia ao amin'ny Salamo 7:20 misy teny manao hoe mampandry amin'ny ay maitso izy mitondra eny amoron-drano fialan-tsasatra izy fiangonana nge endrika fiangonana nge zany hitanao fiangonana za mampahery antsika androany nizaniza koa fiangonana mianao ty zavatra ty tsy zavatra mampalahelo ohatry ny hoe fiangonana dia misy olona miady fantatrao ny atao fiangonana ny fiangonana dia toerana anankiray ary za amin'izao fotoana izao tsy mahita toerana tsony afa tsy io toerana anankiray sisy ny toerana afaka hampaherin'ny olona amin'izao fotoana izao mandritra ny herinandro ianao ataon'le fiainana mitotototo ataony ny galera tena tsy mizaka mihitsy ianao fa toerana anankiray dia anankiray ihany ny afaka ahitanao ay maitso andrena sisy afaka ahitanao rano fialan-tsasatra dia ao am-piangonana ianao zany za taloha tena atao anatin'ny problème ako dia izao ohatry ny satroko foana asiana fitombavana hitanao rehefa anaty fitombavaka iny ianao dia tsy maherery ny adininao aloha le zavatra za taloha zao mifandiniako ny hoe mivavaka io rehefa tena anatina hoe anao fitombavana dia ohatry ny hoe mahita zavatra tafo tafo ohatry ny hoe anatina chapiteau be anankiray matanjaka be dia ety amin'izao fotoana misy orana be dia be milatsaka problème galère vola tsisy vady maditra tsy fantatro avy fa miditra ao ianao dia ohatry ny hainanao mihitsy dia sakinao tsy alo tamin'izany nanomboka nisy tao an-tranonay nanomboka tamin'izany isaky ny lahady alina lasa tao fanaovana alim-bavaka mitady mihitsy mpanompon'Andriamanitra tao mba ataovy alim-bavaka ohatrany ny antony mba fantatrareo satria hiatrika ny lehilahy tsy nahaino rapitso satria telefoniko amin'ny voazomahariva dia vonoina tsisy hitady anahiny somahariva sisa bozy tontolo matory ohatr'izao satria tsy mandeha telefona fa voalatsinainy dia matahotra hiatrika an'iny ianao dia nasiana fitombavako mihitsy ohatra nasiana alim-bavaka mba hiatrehana an'izany rehefa isaky ny tonga amina toerana anankiray misy fotoam-pivavahana satria tsy voatery any am-piangonana fa tsara ihany koa raha any am-piangonana tonga ao ianao dia tena rena mihitsy ato Andriamanitra ato asisany afaka tena paherezina ka raha tonga ao amin'io fiangonana io zany vao me misy olona ndray ao ny tena andraisany ady osy le olona anankiray zay tambavaka pasitera fa ahoana tambavaka fa tena andeha hivavaka indray amin'ny fa maninona za tena ao tena adiko amin'ny fiangonana vao miditra dia manomboka ary dia mangarigarika ny sasany dia resana jesosy tsy possible zany reto fa tena fiangonana ianao tena tokony azo aina indrindra rehefa manomboka androany rehefa tonga am-piangonana ianao any ny tokony azahoan'ny olona teny mandry tena eny daholo rehefa tonga tahiny tompo ianao rahalahy zina vaovao misafosafo mihitsy ny takolany tsy maninona zany lehilahy samy lehilahy tsy maninona ina ny problème zara raha tena misy zavatra izany atao rahalazany antsika mbavaka tonga ny olona zara raha tena nitahiny tompo miarafaly daholo alleloia ina raha tantara ohatr'izao any am-piangonana amory ny rano fialatsa any ianao ny tena tokony azo fampaherezana any ianao ny tena tokony azo hery any ianao ny tena tokony alaizy indrindra ka zao zany mpandremo zany pastera teneno mihitsy fa raha ao anatina fiangonana misy olona anankiroa fotsiny fandrafindrafy tonga pastera dia ampanatso dia teneno mafy fa ao sisan'ny olona ny tokony azo hery tokony tena ao zany fivorim-pianakaviana mafinaritra be mihitsy ao zany tsisy lohangasy tanao lohangasy ao nambola lohangasy ny gasy fakahitany anaty métro andeotriny dia voangasy sotra an'Andriamanitra fa any aloha dia zay
mety tsy manday akamba miainatsika daholo zany vo andeha ianao dia aza manao akanjo fa be gasy be fa maninona ka marina zany ka tsy haiko aloha antonaraka matsotry zany fa misy ihany aloha ohatry zay ny aminay ty tena amin'ny lohangasy zany dia zao ohatriny hoe fahitanao malagasy zany ohatra vao mihoatra zavatra maventy fa tsia tao hoe tonga ny am-piangonana ianao mahita andralasana bavinao za misy fotoana mandeha métro hitako misy raha matoa manahoana a dia jerena aloha kiraroko manahoana izy matsy anazy hoe misy idira le kiraro ve zany mahafinaritra moa za moa mampanompon'Andriamanitra ana za ndray haiko tsara zany nefa raha mahafantatra eo amin'ny arehana métro zay mianadata amin'izay efa avy niresaka le za disoareta amin'izany disoare satria mamy loatra nyresaka ny tomboka taminao jerena kiraro fa ny fara taminay za ohatra teo amin'ny arehana métro teo miara-manandrantana zay mianadana gaga ny olona hoe ampijalian'le lehilahy ty fa mitomamy be le raha matoa fa entina vavaka pastera tena tsy takotsony vavaka tsika ay ve hoa zany ny ao ambadika le ohatra zao nitiko lazay zany any am-piangonana tsy tokony misy an'izany raha misy an'izany fata fa tsy jereko zao nareo tsisy an'izany mihitsy ato dia tomisy zany fa ny am-piangonana any ny olona ny tena tokony ahitra mafantatra ny fiangonana any koa dia zao araka ny tenitsika teo misy mpitarika dia misy ny taritana misy fanjakana mafiorina be mihitsy ao amin'ny baiboly ao tena mafiorina be zany ary le tenenin'Andriamanitra hoe tsy ilozana hampanjaka mivoaka amin'ny tarana ty lehilahy ty dia mbola Davida ihany fa mialatsiny petabe ny olona azo resanao fa Davida doke jereko kely aminao hoe taky ny ahoana nanomboan'i Davida zany atao hoe fanjakana zany Samuela faharoa toko faharoa Samuela faharoa toko faharoa andiny fa valo ambin'ny folo etiky tenenantsika rehetrarehetra zany androany fa ianareo aza mionona hoe ondry azonareo toany paster apu paster atoseo paster ny fanjakana dia misy ny mpanjaka dia misy ny olona eo amin'ny fanjakana tsy ny fananana mpiandry tsara zany zavatra tena sarobidy be zany fanananareo amin'ny pastera tena zavatra sarobidy be zao zany misy ten'Andriamanitra Samuela faharoa toko faharoa andiny fa valo ambin'ny folo mety diso kely angamba zany dason'le Samuela voalohany angamba Samuela toko voalohany Samuela voalohany toko faharoa amby roapolo azafady indrindra toko Samuela voalohany toko faharoa amby roapolo zao zavatra nitranga te nirenireny Davida tany Joda sy Moab teto zany Davida dia zao voahositra Davida tany amin'ny Tsitamaso tany tsisy nahita ny Davida hoe misorana Samuela ihany nahita hoe voahositra ty lehilahy ty tsisy nafantatra ny Davida hoe mpanjaka satria fantatsika tsara fa mbola 7 taona Davida nirenireny vao tena teraka teo amin'ny seza mampanjaka azy fa na dia efa mpanjaka azy izy dia mbola nitraiten'ny olona mbola mihoatra lavitra ny olon-tsotra azy satria nienjehana dia ny fofolo saoly ny ainy fa zao andiny toko faharoa amby roapolo andiny voalohany ary Davida niala teo ka nandositra anakany mizohy ny Adolama teto zany Davida dia nandositra hitanao zany hoe mpanjaka fa mandositra azo atao mihitsy kay zany misy mpanjaka fa mandositra mpanjaka afaka mipetraka amin'ny seza fianarana fa misy koa mpanjaka mandositra satria Davida teto dia efa mpanjaka ny Saoly kosa efa nisorona taminy le fanaovanjiro le tenentsika tamin'ny voalohany iny fa tsy mpanjaka tsony ny olona miantso azo mpanjaka fa eo anatrehan'Andriamanitra izy tsinitsinina tsony eo anatrehan'Andriamanitra izy efa tsisy tsony fa Davida zany raha antsika mafantatra fa Davida dia efa mpanjaka fa lasa nandositra izy mafantatra hoe rehefa nandositra Davida dia ozy ny ten'Andriamanitra ary noho nandre zany ny rahalahy sy ny mpianakaviray dia nidina teo aminy ireo andiny faharoa
ovakitsika ty ten'andriamanitra ty andiny faharoa Samuel voalohany toko faharoa amby roapolo andiny faharoa ary izay nahanitra rehetra sy izay mpitrosa rehetra ary izay mananala eo am-po rehetra dia nivory teo aminy ka izy lasa tonga mpifehy azy dia tonga tokony efa jato lahy teo aminy zao zany zavatra antrano lasa Davida nitsoaka tsy miaraka amina satroboninahitra tsy miaraka amina ninninina fa miaraka amin'ny ositra Andriamanitra mampanjaka azy fotsiny lasa izy nitsoaka ny Saoly fantatritsika tsara fa Davida nanana possibilité hamonoana ny Saoly azo natao mihitsy ankizy efa mpanjaka Saoly tsy dina fa mbola toe-pony Davida tsy nananan'izaniza koa zany tsomaly ratsy ny ratsy zany fosiny tena Andriamanitra hoe omeo rano ny fahavalonao mivavao azy manenjika anareo Davida nanao an'izany na dia efa teo ampelantanana aiza ny Saoly tsy nanao izy dia lasa izy nandeha nitsoaka izy nitsoaka ny Saoly efa mpanjaka dia rehefa tany amin'ny zoany Adolama tany izy dia nanantona azy ny olona mahafantatrao ny olona nanantona Davida olonao tsara ny olona miaraka amin'ny Saoly général colonel magistrat tsy fantatro azy tany amin'ny Saoly tany any amin'ny mpanjaka any amin'ny lapa fa tariny izy zoy atao hoe zoany Adolama tany Davida no nitsoaka no fatahorana ny Saoly fiarovany ainy dia lasa izy nitsoaka tany fa tany amin'izay izy misy olona nanantona dia faly be Davida reto faly be Davida satria izy rery rehefa amin'ny toeranao ianao rery na dia nitsoaka tany fa misy olona manantona anao alleloia zany satria alleloia faly be Davida fa ny zavatra mampalahelo dia zao andiny faharoa ozy ten'Andriamanitra hoe ary izay mahantra rehetra sy izay mpitrosa rehetra sy izay mananala elo am-po rehetra taloha dia tsy isy raisina mihitsy raha zany teo amin'ny toerana Davida dia tena dana riverina fa atalinona ty nareo impitrosa hoe tsy hijaly rehetra mahazo anahy malena koa hoe tsisy ilako anareo fa entana ho anahy fotsiny anao hitsoaka rehetra zany zao anao zao ohatra raisy hoe mandeha mitsoaka ianao dia manaraka anao zay rehefa mba andeha misy zavatra rezy mivady zany ankefatra alleloia tiako be mihitsy vavy roa dia lahy kely roa le kely le roa efa le bebe dia misy pôzy kely zay mivady alleloia roa mifanarakarakara fa rehefa ohatra tsy maintsy andeha hivoaka ohatra ihany dia ajanona zareo hafa mihitsy zany zay mivady mandeha mivoaka tsisy an'ireo aiseria mandeha eraky izy ohatra ny tsisy ohatranay fa rehefa mandeha ireo eta mahavetsy-pataina ny CSPB ka aiza rehefa andeha isaky ny andeha raha zay zao ny taty kelikely kokoa no rehetanareo reo kosy mijery anazy zao reo kosy lingety biberon nonoa dia ohatra ny gaga ny olona fa fihinatranoko tsy fihinatranoko fa hoetsy fotsiny zay fitaterana entina makao ohatra ivahinany aman'olona dia fitaterany ary zay isaky mandeha an-trano olona dia manadio zavatra farakely ny vai rehefa mivonona fotsiny iny reny ho adonona ny voany fa tena hita mavetsatra dia ohatra zany eke Davida mba andeha hitsoaka dia mitsoaka fa misy mitasitazina zay ho ampetrosabe zay ho amahantra zay ho amaragy ndao mba hiaraka aminao zay zany daholo angely ny olona miaraka amin'ny pastera ny voalohany sanareo tonga dia olona tena tonga dia fa olona reraka raha-panahy ny olona zao mantsy sy folo isan-jato ny olona manaton'Andriamanitra dia olona tsy nahitana letsony dia maka in'Andriamanitra zay folo isan-jato zany olona hoe milamina ny ataoko tsisy olana fa zao fotsiny mba te hitady an'Andriamanitra amin'izao atosiky ny problème ohatra le vehivavy tratra nitsagatsanga atosiky ny daka dia totonto dia galère dia tikininy tsoko voizy Jesosy any sy folo isan-jato dia zao manatona azy ny olona dia zany zao pastera zany ohatra hoe Davida fantatreo moa pastera sy ny mpanompo Andriamanitra fa tena olona mitsoka isan'andro isan'andro mitsoka isan'andro isan'andro Timoty voalohany toko fahenina Timoty voalohany toko fahenina andininy fa Timoty voalohany toko fahenina andininy fa raika ambin'ny folo Timoty voalohany toko fahenina andininy fa raika ambin'ny folo fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra enoy tsara ty pastera mpitondra fivavahana niza ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra dia manosiry zany zavatra zany iny zany zavatra zany ao amin'ny andininy fa folo amin'ny andininy fa folo voalaza ireo ny fitiavam-bola ny fototsyn-dratsy rehetra ko ny sasany fatrapitady zany mbola misy zavatra maro areo ambony ao misy zavatra betebete ny eniny ao ny
ny fiaboeboana ny fiadikevitra fiaditeny tsy matonga fialohana fifandinana fanatsiana fiaindrazy fifandinana lalandava vetaveta saina tsy fahamarinana sisa marobe tsy voatanisa anatin'izany ny fitiavam-bola reo fandrika maro isan-karazana sy mifilana maro isan-karazana zao ny tenin'andriamanitra fa ianao kosa ny lehilahin'andriamanitra mandosiry zany zavatra zany dia miezamy tady fahamarinana toe-panaraka an'andriamanitra finoana fitiavana faretana falemem-panahy mety iny ady tsara ny finoana azony ny fialana mandrakizay ozy ny ten'andriamanitra hoe mandosiry ozy ny ten'andriamanitra hoe toero ny fahavalo dia andositra anareo izy fa eto tsy le zavatra toerina ny devoly toerina rehefa manafitra fa mifakam-panahy atao iny andosira andosirana ianao zany tsy afaka hiteny mihitsy ny hoe iny misy vehivavy tsara tarebe mihitsy sy ny sisa dia hiteny fotsiny hoe miala eo anaoko amin'ny anarana jesosy ozy le vavery fa hiala farakaraky anao zay mitoro teny tany amin'ny alina zany tenteniko anao mialatsiny fa tena misy ohatr'izany mihitsy tena eo ampitonina tena anao devoly rehefa hiasa tsika enany tena tonga dia ampisehoany zavatra tsy fampiseho mihitsy anao ianao mitoro teny eo to dia ampisehoany tena zay tsy tokony fampiseho ka izany zany tsy hoe toero dia fa ny ataonao rehefa ohatr'izay manina mandositra ary ny mpanompon'andriamanitra dia zao iatefan'ny tenin'andriamanitra foana hoe zao ny planiny devoly tsotra ihany asio mpitarika dia miaraka ny odry raha sanatri zany sanatri pastera ny lafo dia nareo miaraka donc zany tombony be ho an'ny devoly ny fanenjehana ny olona lehibe ara-panahy tsy mitovy amin'ny olona mbola zazara-panahy tsy mitovy ny fakam-panahy tsy mitovy ny zavatra itsoahana fa be dehibe satria tadidio fa ny devoly koa rehefa andavo olona anankiray misy olona anankiray hoe zao manana ferari dia ho ampitambazan'ny devoly katrena tsy maintsy zavatra tsara no indray ngeza kokoa le totiny azonareo ngeza kokoa le totiny teo izy ny ten'andriamanitra hoe mandosiry ry lehilahin'andriamanitra zany hoe mpanompon'andriamanitra mpiandro tsara sy ny sisa hitanareo hoe nataon'ny davida teto dia zao sady mitsoka izy mandositra ny saoly dia ohatra tsika mandositra n'izao fakam-panahiko izao tontolo izao rehetrarehetra ty dia mandositra satria amin'ny fotoana ingereto hitanareo za zao ohatra raha mitoriteny eto zao ka ohatra nareo mahery dia tsy za fa fanahin'andriamanitra tsy zato sy hoe zako mampahery ohatra raha mahery nareo dia ndao ity akakely tena matoritory nareo voninahitra an'andriamanitra midika nitsy hoe tehaka ao anahy fa mba hanairina toromatsika sady anazika voninahitra an'andriamanitra fa zao no tiako lazaina anareo davida taditety sady mitsoka ny saoly ohatra tsika mpanompon'andriamanitra mitsoka n'izao karazana saoly rehetrarehetra ny amin'ity zao tontolo zao ty fa inona nataon'ny davida ny olona nanatona anazy koa dia ireo ahoatra tsika le manampy pastera inona mbavao raha ihany ka pastera va misy olona tonga aminao miteny hoe pastera vaovany aminao ahoana anaritra pizza iarifety fa matoky pastera ianao zao ata foana mba iona kely aminao fa misy resaka kely aza mieritreritrao pastera resaka tsara be zany fa tsy maintsy zao inona ny olona mananakizany misy pastera zay olona manatona ny pastera dia ohatra nre tolona nanatona davida tany amin'ny zoeny atolama olona maninona ozy izy mahatra rehetra mahatra ra-panahy mahatra ranofo tsy isy sakafo zay tsy apatory amin'ny ala fa manofo ratsy mahatra ra-panahy mahatra ranofo dia olona inona koa nipitrosa rehetra zao tsy mahita olona zany ninina zany zavatra entina mbavaka zao am'izao fotoana zao indrindra olona anay Madagasikara mahita mbavaka pastera fa maninona nenjera le zanako dia anasany dia eny afety mbavaka dia lehitrosa koa tsy maintsy misy foana zay mamatotra io ary inona tonga nany voafohitra zao mitrosatrosa io za zao tsy mitrosasona mofo ray ary aloha tsy mihinana mihitsy hoe kosin-jaza hoe aloako fatorana lamby tsy mitrosa zany tsony aho mandrakizay alleloia fa zao ny zavatra nitranga reny ny olona manatona ny davida mitrosa rehetra zay manana la aloko pastera zake ohatra zao akely zany taholy fa zao ny tenen'i davida misaotranao andriamanitra alleloia misaotranao fanomena olona ny davida dia zao tsy le qualité an'le olona ny zava-dehibe tanana fa efa misy aloha reo alleloia isaoran'andriamanitra pastera ny anivon'ny fiangonana eny misy karazana ondro be dehibe ary
niaraka dia nomen'andriamanitra atsika manomboka androany ozy jesosy matsapitay dia mpanarato olona ianareo manaratitra mitovy amin'ny mamitana rehefa mamitana ianao a asianao fandrika kely aloha aho sao a ty misy mirakla be ty fidina koa ny rehefa ato koa fa ny apepy tsy avany fa petraka eo tany baraoa tiako be zay trony baraoa zay ka ianao zany raha fantatrao mihitsy fa hamitana ianao dia eo amin'izay misy fantatra hoe baraoany ato tsisy black bas mihitsy tsy haiko loha zany mba tsy namitana fa anisany batozaka zao misy an'le ina moa le trondroany black bas ohatra ka ianao zany raha ny apefy tsy hita black bas mihitsy zay mahatonga le mamitana fantatrao ny zavatra oalenao fa ny atao hoe manarato alefanao fotsiny lohany dia sotominao eny amin'ny tany maina dia vahanao amin'izay karazany mihitsy ao a black bas baraoa fibata pirina akorandrika besisika tsy fantatro avy karpa rehetrarehetra ao am-piangonana ohatr' izany misy akorandrika keo am-piangonanao nanao akorandrika le tsy miery misy pirina mipitipitika kely le tena tsy hitanao mihitsy le a misy be nofo be le fibata bebe ay tsy maintsy misy reny tsy maintsy misy sao misy ny karazany ao fa ny zavatra mahafinaritra dia zao davida tety tsy nanavaka olona davida tsy niteteny hoe zay manana oa rehefa retany zay manana trosa latsaky ny 10 millions ihany no mijany eto fa mihoatra zay mindala fa tsisy lafo anareo fa ozy izy davida hoe andao ary atao ahoany a andao ahoany ozy teny jesosy hoe zay manantona tsy mba misy olaviko na dia ray azy ka pastera fantatra fa ohatr' zany eo fa mitodika amin'ny pastera hafa koa na black bas na pidina na gogo nininy ampidiry fa reo no tao anatin'ny arakotarihana mainina dia nientin'ny davida reo mafy rety zany atin'ny davida zany ianao mitsoaka mbola mitondra heta mavesatra tsy misy navelanao na ray azy fa fantarao ny zavatra nataon'ny davida tao anaty zo tao teny amin'izay toerana naleha mbola nampianatra koa izy mahafantatrao moa hoe izy reto olona reto le olona reo zany hoe mahantra rehetra ny mpitrosa rehetra ny manana ilom-po mahafantatrao moa reo olona reo hoe iza reo olona reo no tonga tandapany davida avy eo misy an'izany lehilahy mpitatapika atao hoe joaba sy ny ralahany abisay sy ny ralahany asaela reo olona reo ke olona mana ilom-po e marary am-po e be trose reraka be fa naniny tany ampitsoahana tany dia ny formeny davida formeny davida formeny zay tady reraka dia formeny dia nampianariny miady nampianarina anao an'izao zao reo davida tsy nomen'andriamanitra hoe jeneraly mpitaritafitra tany amin'ny saoly no nifindry tany ohatra ny mpanao politika ry izy aloha dia zay matanjana dia mivre ihany mifindra atinay fa neny davida reo kely teo an-tanan'ireo no natsangan'andriamanitra no nataon'andriamanitra negeza reo kely teo an-tanan'ireo ohatra zany koa matsany amin'ny mpitsarany misy mpitsara toko faraiky ambin'ny folo misy le raha atao hoe jefta dia ohatra izay mitovy mihitsy olo-poana ozy ny tenin'andriamanitra rehefa roan-dralahany jefta dia zao ny olona mba nanantona anazy rehefa andeha nitsoaka tany izy olona ohatra zao olo-poana fa ny zavatra mahafinaritra dia zao i jefta io dia natson'ny olona ihany any mpitsara faraiky ambin'ny folo zany raha tianao vakina ny arinany rehefa androana zany jefta lahy tsy miara mandovo aminay fa zanakalafa lasa izy mitsoaka fa tany nisy olona nanantona anazy hoe jefta ao zay araka aminao olo-poana tsisy nininina tsisy diplôma tsisy nininina fa reo niaraka tany mifahaveo jefta natsony firenena ray mihitsy hoe andao hitaritafika ao anay ianao reo olona reo no niformeny jefta na rehetrarehetrareo amin'ny anaran'i jesosy atao be amaina na rehetrarehetrareo dia olona ho formeny pastera ahery oatra anazy daholo dia anangana fanjakana tsy azo ozokozonina tahaka ny fanjakany davida ny fiangonanareo tavinareo amen atovy amaina zany dikany amaina dia ho tanteraka tokoa dia ho tanteraka aminareo zany raha minonareo raha inonareo zany dia afaka tonga aminareo misy lehilahy anankiray zany amin'ny Samuel faharoa toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo
Reo zany le izy telo lahy hitanareo reto any amin'ny samira faharotoko faharoa fahavalo ambin'ny folo misy andry joaba sy aby say sy riasa ela ainga tongotra hitanao lasa ainga tongotra hatramin'le olona le reraka be sy ny sisa noho ninona noho ny tahina any Davida izay mpanompon'Andriamanitra ao ary misy lehilahy anankiray izay any amin'ny samira faharoa toko fadimy ambin'ny folo any misy lehilahy anankiray ary ty koa tiako mba hananantsika ty toepo ty misy lehilahy anankiray izay tsizatsiza tsy Israely ary izy io fa izy io dia Filistina inona hoe Filistina taranak'i Goliata avy any Gata fa ny anaran'izy ity dia Itahy no anarany rehefa nandalo ady Davida eto ka mpaherezana antsika fa tsika na dia efa lasa mpanjaka tsika na dia efa mpivavaka ninona misy ny fotoana mandalovantsika ady ngezabe Davida efa mpanjaka no nivadika tamin'ny zanany dia lasa nitsoaka Davida nifidiny tsy ady Davida fa naverana fanjakana dia verina nihety ngereto zany Davida zany Davida ngereto efa tena olona tena teo amin'ny fisandratana fa niverina nahevitra n'Andriamanitra inona ny dikany izy nihety nijeren'Andriamanitra indray ny tany am-pody hoe Davida efa mpanjaka ianao zao manahoana ny fanetretenanao satria Andriamanitra dia tena fay tanteraka tamin'ny Saoly i Saoly ilay tena tsy nentina netritena teo fiainana fa zao foana tenin'ny Saoly tsy zanga io fa mivahoaka zay hitanao miala foana tsy nanao fahatsolo fa Davida le mitena efa nanota tokoa tena tran'Andriamanitra dia lasa amin'izay Davida nihetry Davida nisy lehilahy anankiray amin'ny 7:10 nanao hoe ary olo mpanjaka tamin'ny Tagatity nisy lehilahy anankiray nahoana no ianao no mba miaraka aminay miverenaka amin'ny toerana amin'ny mpanjaka fa hafa firenena sady mpivahiny ianao modio any amin'ny fonenanao fa vao malina tongavanao ka andriova ho entiko anjenjena iaraka amiko ianao zany ny toepon'olona raha lasana vamalala rehefa problème ny Davida aloha dia tsy tiany tafiditra ao izay olona tsy tokony tafiditra fa zao no tenin'ity Tagatita ity mandehana miverina any aminao miverena any ianao dia eto miara miverina aminao koa ny rahalahanao ho aminao anefa mirapo sy ny fahamarina andiny faraika amin'ny roapolo tsy mpio mihitsy anatin'ny baibolinao raha hanananao zany fa hitana maly mpanjaka hoe raha velona koa Jehovah ary raha velona koa mpanjaka tompoko izay toeran'ny mpanjaka tompoko na ho faty na ho velona dia any koa ny toeran'ny mpanomponao zany ny atao fanoloran-tena zany ny atao fanoloran-tena ary ny tena nafinaritra teto dia zao olona hafa firenena no nampianatra ny Israely an'izany toepo zany firifiry ny olona raha lasana vavimalala miaraka amin'Andriamanitra izy rehefa mety ny atao fa ozy izy Tagatita nanao hoe amin'io mpanjaka tsy misy atenena intsony mpanjaka efa mihetra nge io fa tsy mpanjaka le vao tamin'ny voalohany efa teo izy no nrodana teo izy no nienjera hitanao le olona rehefa tena indrindra tsy raha iny ndray tsy avitra tsony fa ty nisy lehilahy anankiray nanolotena ataovy amay nisy lehilahy anankiray ny teny nanao hoe za izay misy anao dia misy anao androany raha velona ianao velona maty anao dia maty tsika mila mifanohana ohatr' zany tsika fa ny ampianariny tenin'Andriamanitra amintsika voalohany aloha dia zao atao ohatr' zany mba fanompoana ao an'Andriamanitra ndraiky tsika etin'Andriamanitra nana situation tena tsy araky rehetreritritsika raha lasana vavimalala eo tsika le mitemo manao hoe tsy vitako tsony ozy le vehivavy anankiray zay za pasitera tsy vavaka tsony eny ary avonay tsy maninona fa fanto zao fotsiny antaniko anao mivavaka ary ianao io maika fa tsy vavaka iny dia aizy le olona kely indray miteniteny foana za tsy vavaka tsony inona ny azoko atao am'izany fa za hivavaka foana fa Tagatita ny tena hoe raha ho faty any ny mpanompo mpanjaka any ho velona izy dia any mihetra izy dia any misandratra izy dia any ny fanompontsika an'Andriamanitra koa dia tokony ohatr' zany indray ny fanompona an'Andriamanitra raha lasany vavimalala misy miakabekarina misy midipidina fa zao aza misaraka ianao tena atao vita mihitsy hoe tena takan'reto na ampianarin'reto olona reto tsika fantatrao fa Tagatita io hafa firenena io fa mahafantatrao rehefa anyarina any no zarena telo indray nitafiky Davida rehefa iaby isay nitondra ny anankiray Joaba nitondra ny anankiray Tagatita nitondra ny anankiray hitanao tsika afaka manao dingan-dava tsika ny fanompona an'Andriamanitra ireny olona mety kivikivy hoe mbo roviana ary avo lasa tena mpivavaka be zany misy olona mihitsy androany fiteny ratsy be androany fa rapitso manomboka mandray an' Jesosy mampatrao ny eran'izany fanamasina zany possible zany misy olona tena maditra be androany fa rapitso ohatr'izao izy olona tena toritory fo amin'ny fanamasina afaka manao dingan-dava ary zany foana nyteniko amin'io rehefa mampahery olona raha lasana vavimalala io makany an-danitra io nge ka lakalaka nge io
ary sarotra mitonga dite zany hoe za efa any na dia any ary mitanjona fa mijoroana reo zay efa joroanao sao dia lavinao zay manao anao efa mijoro dia tandremy anao sao lavo fa ho an'ny olona zay mbola any lavitra be tsaroko foana mpanetiko tany Madagasikara mpanetiko za matsy rehefa manao zavatra io dia tiako mihitsy fangaro anatin'ny miaraka amin'Andriamanitra na mpanetiko ary za tsy miditra amina mpanetiko teny ratsy zany lohako veo kitikitiana amin'ny teny ratsy fa le mpanetiko toa dia mivavaka be noho za koa lalahy tsara Jesosy lalahy ataoana moa izy ty lalahy Jesosy mafinaritra zany a fa zany lehilahy zany mahafantatrao mpanafika mpanao ataka mera io zany tantarany anay eo rehefa mijovavolombelona fomba fanaon'ny olona fa mahatsiravina tena hoe ohatran'ny tena mamaky trano dia ozy ary toy zany fahavaloko toy zay matsy efa nisy nanafika zay mivady tany za efa tsika tapaka ny loha antsin'Andriamanitra deo za fa zany hoe tena antsin'Andriamanitra antsin'Andriamanitra deo za tena matsy za matsy ela be vao mitodika ny tena marina tany amin'le fetra mihitsy avo tena misy kirareo atsotsona kely amin'ny aretik'io dia tonga atsotsona kely amin'ny vady maditra fa rehefa tany efa nisy nanafika efa sikinina dia hoe ty atoko fa zany lehilahy zany mpamono olona fa tsy mahita olona vavakoatra zany tiako lazaina anao dia zao ity tagatita ity olona tsy tokony akaiky ny mpanjaka taranako Goliata fa nay miova fo dia nay mifikitra dia atomboy aminao te hifikitra amin'Andriamanitra be anao mifikira aminao ny olona zay nanisy soana tiavy ny rahalanao ianao raha tia ny rahalanao dia ohatry ny tia an'Andriamanitra io zany tena Andriamanitra ahoana moa filazan'ile ianao io hoe tiana izay za tsy hitanao nefa rahalanao eo akaikinao hitanao tsy tianao mandray vekenao hoe dia atomboy amin'ny fitiavanao ny rahalanao za androany te hanentana antsika any tokantrano rehetrarehetra any androany atao vaozina ny ara-panahintsika ary tsy avaozina fotsiny ny ara-panahintsika fa hanangana fanjakana tsy azozongozonina hitanao misy ohatra maromaro nataon'i Jesosy misy olona manorina trano dia misy manorina eny ambony fasika fa androany toroteny tonga aminao androany dia aza manorina eny ambony fasika ianao fa andao hanorina eny ambony vatolampitsika halleloia atao vaozina ny ara-panahintsika dia rehefa mivola ara-panahintsika dia atao hijoro ambony vatolampitsika fa ho avy ny tafidrivotra fotoana ny tafidrivotra zao azakagy eny fa maninona fa fotoana ny tafidrivotra zao ho avy ny orambe fotoana ny orambe zao ho avy ny zavatra misafotifoty fotoana n'izany zao aza manontany hoe fa maninona reny kanto farany zao nizaniza vao mifidy eo za te teny aminao aloha mifidy any anina fa am'izay mina inona raha ny mpanetaka sy mipanafika i président dia ilamako dia amon'olona foana izy ny tena Andriamanitra ny apokripsia zay marina oka ianao ny marina ary zay raha tsoka anao efa andron'izany zao fa zao atao zao fotsiny atao ny anao atsangano tsara za te teny aminao ny zanako tsy isy manao kidnapping zany na mpanao kidnapping daholo ary indray tanàna ohatriny zavatra fantatro mitokantrano miorina amin'ny vatolampy mandeha ny amin'ny naty garasy any eny a ozy ny olona ianareo ka tsy matahotra bomba mipoaka bomba izina koa bomba hipoaka eo akaikiko zany anjely le manodidina anahy eo na mpanapoaka bomba daholo na mpangaro pôsy daholo ny ray taxi be aminao tsy voentaka zany ianao ny tiako lazaina dia zao ny makany an-danitra tompoko a dia ianao rery tsy hoe makany pastera dia voatery hoany ianao ary tsy hoany ianao dia voatery hoany pastera fa ianao manangana fanjakana tsy azozongozonina eo amin'ny fanompona an'Andriamanitra avozy ny ara-panahy fa fotoanan'izany zao avozy fa tsy manana fa tsy io ianao mahafinaritra mahita olona manana Peugeot 203 Volkswagen coccinelle sy ny sisa atao iny tsy atakaliny an'le Land Rover voavoaka iny a fa iny ny avoziny teo foana satria tsy manana fa tsy iny izy ny fitiavana eo anatiny ny ara-panahintsika ndao avozintsika androany mety ve ianao raha avozintsika androany mety ve ianao raha androany tsika oriana zao autorité zao hitsangana dia anaiky misy eo anaty an'Andriamanitra androany tompo hitsangatsangana ny alehako aty fa mialohan'izany anangana ny ara-panahiko a halleloia fa raha ho ataonao zany androany a dia ho tafita soana raha ho ataonao zany androany dia ho marianao anatin'ny tantaram-piainana ty androany ity dia tena hoe Jesosy soa ihany fa nandeha Jesosy soa ihany fa nilamina ny programmako androany fa tena tia fantatrao hoe fa tian'Andriamanitra ianao fantatrao hoe fa tena tianao Jesosy raha lasa nataonao fantatrao hoe fa tena ampon'Andriamanitra ianao fantatrao hoe fa misy fotoana ianao mangatsitsika misy fotoana ianao matimaty fa tsy
avelan'Andriamanitra fa nanomanan'Andriamanitra indray nyty androandroany ty ianao za mieritrehitra hoe fa maninona olona natsona daholo zao tsy afa ka mba hanjarako zany le ato androany efa voasoratr'Andriamanitra zany tonga eto ianao androany tsy satria nanana fotoana malalaka ianao fa tonga eto ianao androany satria tianao Jesosy tonga eto ianao androany satria tian'Andriamanitra iavao ny ara-pananao loatsika hitsangana amin'izao fotoana zao loatsika hitsangana amin'izao fotoana zao andaotsika hivavaka andaotsika hivavaka tsika rehetra ny atokantrano any andaotsika hitsangana dia andaotsika hivavaka iteny manao hoe tompo voninandro any fantafa nanolo tenina hoe taona maro zay fa androany mba tonga aminao zany ten'Andriamanitra tsy makaleo an'Andriamanitra rehefa mirehatra be anao tonga eto fa mbola hiverina iny mbola hitombo kokoa re fa nanangatsika ianao tonga eto aza matahotra ianao fona ny ampirehatra aminao Andriamanitra ny tanjon'Andriamanitra aminao no dia zavatra tsotra sady tokana ianao mifanakaiky aminazy ianao mandresy ianao manana fifandraisana aminy ianao any an-danitra ilay vavakantsika amin'izao fotoana zay vavaka anatinao any misy atao androany tompo androany atolotra anao misaotra anao zay Jesosy amin'ity androany ity misaotra anao zay no ny amin'izany teninao zany Jesosy misaotra anao tompo satria tena tsapanay androany fa milatsaka ny anatin'ny fonay zany teninao zany dia fantatra efa tena tianay ianao Jesosy eo ny zavatra tandrevaka rehetra ny fankatsiatsiahana rehetrarehetra ny fahamaimainana rehetra ny fahafarabarianana rehetra tompo androany ifona eto anatrihanao zany zay tandrevaka rehetra nataonao androany tenenao amin'i Jesosy androany hoe tompo ho adinoko ireny manomboka androany misaotra anao fa tsy kobainy nentinao fa tady mazaka ny fitiavanao amin'ny alalana mitoro-teny mpitiavana tsy kapoka ny hitondran'Andriamanitra anao hiverina androany tsy tady mazaka tsy rojo vy fa fitiavana satria Andriamanitra rehefa tianao dia tena tianao mandrakizay ary efa nifidy anao izy dia tsy apoy anao mandrakizay taontsika hivavaka amin'izao fotoana zao teneny zany amponao anky ozy izy ny vehivavy anankiray indritra teo amin'ny tempoly satria tsy dia fanaon'ny olona zany mivavaka menimenina izany dia ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra hoe mamo ianao fa izy ny teny tsy mamo fa mamoaka ny avoaeto androany ny amponao avoay amin'i Jesosy androany ny amponao teny hoe tompo androany tena atolotra anao ny foko androany Jesosy androany Jesosy tena ny amiko manontolo Jesosy apetrako ampelan-tananao ny androko sisa rehetra androany Jesosy atolotra anao indray andaotsika hivavaka amin'izao fotoana zao dia andeha ataontsika zany vavakantsika sady anao zany izy zany tsika tena ataovy mihitsy androany tsy voatery mivavaka be deaibe ianao tsy mivavaka lava ny Andriamanitra fa vavaka na dia fanoratena ray fotsiny dia hoe tompo tena manaiky androany fa hitan'Andriamanitra ny amponao vimbiny tsara izay vimbino tsara izay ry Jesosy Kristy tomponay Jesosy Kristy tomponay Bacio diso lalana aty ambony rano kana manoja aza rendry an-dranomasina kana manoja aza re ny no masina tazony mafy zay Jesosy mba tsy ho rendrika aza matahotra tsy rendrika ohatry zay ianao tsy rendrika tsolo mandrakizay alleloia ny rian-dranomasina hitazonanao ane Andriamanitra hitazonanao ndray ane Jesosy manomboka androany fa ianao no aronay fa ianao no arona amaky sy anohitra amaky sy anohitra ny onjan-drano be ka aoka tsy ho fefika any an-dranomasina no refika
nataon'andriamanitra zay atonga ny sambo kelinao io sambo kely piainanao io tsy ho fefiky ny ati-tsaina tsy ho fefiky ty fiainany ty alleloia ariandra no masina vavaka zany apitsakana no ihany manao hoe tompo tiana ho tonga afaka toy-atsika ny feon-java-maneno fa tsika kosa amin'izao fotoana zao ivavakantsika hiteny manao hoe tompo raha mba misy faniriako Jesosy dia ny sampokely ny fiainako izay efa tompatompany zao ranomasina zao mba tiako tonga ny aminao Jesosy aza matahotra ianao efa nanome toky ianao Andriamanitra aza merikerika foana fa zany Andriamanitra ao raha hitany rano ianao dia tsy ho fefika raha hitany afo ianao dia tsy ho may dia tenenao androany hoe tompo any jereo ty sambo-keliko ity Jesosy jereo Jesosy ny sambo-keliko fa sambo-kely mila anao tsy haiko itsony Jesosy ny mitantana an'izy ity fa mafiloatra ny onjan-drano tsy manana fa tsy toky andro any tsika raha lasana babalana tsy manana fa tsy finoantsika sisy dia finoantsika fa tsy avelan'Andriamanitra rery zany tsika ary za koa andrany afaka mampatoky anao fa na izana ianao nisanisa mihainao zao fandaran'izao ny amin'ny toerana misy azy tsy manana programa anary anao zany Andriamanitra efa nofidiko dia tsy mba ho ariko izy ny tenin'Andriamanitra zanako asany tanako dia oka ho adidiko ihany vavahy ianao androany amin'izao fotoana zao ny ataontsika mipitsangana zany izy zany hoe raiko za misaotranao fa mba nofidinao mpiasanao aitsika amin'izany ilany ampifity zany ka ambarako eto zao ny fafoizatenako nompanao raha io ny ataontsika zany novoninahitra raha afaka misy mitarika natao tariditsika zany izy zany amin'izao fotoana zao raiko iza misaotrana fa mba nofidinao mpiasanao nofidinao mpiasana ka na dia tsy mendrika za numenao anjaranao ny asanao numenao anjaranao ny asa zinona moa Andriamanitro zinona moa anombatinendrinao zinona moa anombatinendrinao fanota tsy mendrika toko nefa iny fatoloranao niso asa lako ny tananao dia teneny hoe ka ambarako eto izao ambarako eto izao ny fafoizantena fanompanao fafoizantena tomanompanao ra tsy andaraky ny miandono fa tenanao ny asana tokoa aitsika ve raha anankiray lorana totomonjy manao hoe tompo hoe ekevitsotro zao aitsika ve zany izy zany dia ataontsika zany hoe maranako ny fotoanako androany dia ataontsika zany zany hoe tompo ny zavatra tena olona tetavin'Andriamanitra dia ny olona tsy mba miady hevitra fa ny olona le miteny manao hoe tompo ekevitsotro zao dia ataontsika zany zany voninahitra hoe tompo ekevitsotro zao tiantsonao miangavy mitanao dia ataontsika
anatin'ny fonao mihitsy miana aza vo tao eo ambavanao fotsiny zany mivoaka fa tavy anatin'ny fonao tompo ekeko tsotry zao itiantsonao mekapitalao itiantsonao miangavy mitala fa nifotaky ny fahotako fa nifotaky ny fahotako italaonao mba ialako italaonao mba ialako tompo ekeko tsotry zao tompo ekeko tsotry zao deo veritsika ihany tompo ekeko tsotry zao tompo ekeko tsotry zao itiantsonao miangavitalao itiantsonao miangavy mitala fa nifotaky ny fahotako fa nifotaky ny fahotako italaonao mba ialako italaonao mba tompo ekeko tsotry zao tompo ekeko tsotry zao fa tsy fantatro akory fa tsy fantatro akory fa ny fiainako rehetra evo very fa ny fiainako rehetra evo very o tompo o tompo tsy nafonao io somboko fahotana ona io somboko fahotana ianahana zaho tenako misalasala tenako misalasala tsy fonao latsaka andavaka kahitomany tsy fonao latsaka andavaka kahitomany fanekenao mba hotiana na mba hoti ka narovanao hatrany hatrany trany hatrany fenao falina ty foko famanananao fenao falina ty foko famananana be fity tsy mafoy ka mano le jantsika zay zay ilayntsika rehetrarehetra nataontsika mba tonga an'izany tena tafiditra ty ndao tsika sahira amizay androany esambatra Jesosy fa miaraka aminao alleloia dia aorinan'izay fanoloratenanao zay miomana sady ianao iaina anatina fahasambara dia tena hoe Jesosy ninina zavatra lalovako dia nao rena nomehana fiadanana sy fahasambara zay tsy fanomeh an'izao tontolo zao fa raisinay eo aminao ihany dia ataontsika zany io zany nandiny voalohany ihany sy ny fahaefatra amaranako ny anjarako dia letsika pastera ny toy an'ny fadarana esambatra Jesosy esambatra Jesosy raha miaraka amina fanilalanao dia lafim-pahoriana fanilalanao dia lafim-pahoriana ny aly mampahoriny raha ho mitatao ewan'ilanao dia mody fifaliana ewan'ilanao dia mody fifaliana tano a Jesosy iaraka aminao tano a Jesosy iaraka aminao iaraka zay lalana ombako e Jesosy azavao lalana ombako inona ny mampimetrandreo anao inona no mampimetrano tomomana-kely sy loharantsoa tomomana-kely sy loharantsoa zay zavatra ilaiko azoko aminao zay zavatra ilaiko azoko aminao konenao ny foko lafanao tokoa manzaka Jesosy atao fokanao miao alalana izy dia anjaka mo fiainanao atao fokanao zay fahotako ery tompo avelao fahotako ery tompo avelao misotranao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misotranao tompo tamin'ny teninao zay tonga taminay tamin'ity androany ity niangatahako aminao Jesosy dia zao vitany anjara fitaovana fotsiny ihany fa mifanainao masina nondraka izay miteny zany ary amo eo amin'ny fiainan'le tolo rehetra manomboka amin'ity androany ity ny tananao Andriamanitra noratra izany teny rehetra zany tahaka ny nanoratanao teo vato fisaka teny amosesy dia ny tananao mihitsy nanoratra izany fa androany Jesosy zany teny zany zany tolo teny zany
teninao any ohatra zany ampony le tolona ireto ka tsy ala itsony eo amin'ny fiainana naizanaiza le dia vatsy ho azy zany teninao zany. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny kasika, misaotra tamin'ny famanginao tanatin'ny tenin'Andriamanitra, misaotra Jesosy tamin'ireo fon'ny olona tsirairay avy izay nikasihanao teto amin'ny tefitrano ity sy tany amin'ny olona rehetra izay nenao zany teny izany. Ankehitriny dia averinay anao ny voninahitra, averinay aminao ny voninahitra, apetraka eo an-tongotrao Jesosy ny safi-voninahitra, tsy ho anay fa ho anao. Misaotra Jesosy, apetraka aminao ny toy ny fandarana rehetra androany, eo ambany fitarianao, dia hoe tambavaka ny tsirairay avy androany Jesosy, samy nahazo ny anjarany ary mitsangana eto izay, miainga eto izay, dia nahazo hery vaovao indray, nahazo solika vaovao indray. Ka ho avy tokoa ny fotoana Jesosy hoe avy any amin'ny rahoan'ny lanitra ianao, ho tonga le andro fampakaram-bady, dia tsy mba ho isan'ny virginy 10 adaly izay, fa ho virginy 10 endry hitsenanao amin'ny fifaliana eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Misaotra Jesosy io, tsy rehetra tsy voalaza ianao hanampy an'izany, sy mihoatra amin'ny teneniko ianao anaran'izany, fa matoky ahy Jesosy fa anao mihoatra noho izay vita ianao no ny fiainana tsirairay avy. Misaotra Jesosy io, alleluia, amen. Le teka mampetsika voninahitra Andriamanitra. Azo itoerantsika, misaotra antsika izay nanatrika teto, misaotra antsika izay nanatrika tany amin'ny toerana rehetra izay nisy antsika, manao mandra-peona ho amintsika any Koweït, Arabie Saoudite, Jordanie, rehetrarehetra, nareo any Maroc sy ny sisa sy any ny toerana Madagasikara, indrindrindrindra eto Frantsa sy ny rehetrarehetra, dia fahasoavan'ny tompony momba antsika tsirairay avy, dia mahereza daholo mihaona eto indray tsika amin'ny herin'ny androany raha mbola tsy tonga Jesosy. Alleluia, amen.